Karakory aby sika finaritra aby Ragnandria, finaritra aby ho antsika mpanaraka ny fandarana hono ao pastora eto amin'ny pejy RGL isaky ny zoma tolakandro harivariva manomboka am'izao zao androany zoma fahavalo amby roapolo ny volana febroary sady faran'ny volana rahateo taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Maharitra aby sika. Tonga le fotoana izay araky ny efa nampanantenaiko tamin'ny nanao vidéo kelikely fahitanareo samaraina reny aho, ilay hoe hono misahaza an'io sy voafafy. De efa niaborde an'ity resaky ity aho satria nanao publication kely statut plutôt, statut zay aho hoe il y a malédiction et malédiction, pain béni des charlatans et des apprentis sorciers. De tao anatin'izay nareo misy maromaro nanao réaction hoe sao de mba tsara anaovana vidéo ty, dia izay no anaovantsika azy androany. Ka ny lohateny fitondrana azy de ny hoe malédiction familiale hoe nahatonga an'ilay izy dia samy niara nahita atsika teto amin'ny tambajotra tserasera Facebook fa misesisesy be tato ato tao ao ny fanehoan-kevitra nataon'ny influenceuse maromaro izay fantatry ny olona ny lazany dia mazava ho azy zany lasa mety-dresaka ilay izy. Ao ihany koa ireo namana izay mitory filazantsara eto amin'ny Facebook, ao ireo mpitandrina, ireo pasteur sy ny maro samihafa mikirakiran'izany, ary thème izay matetika ampiasaina izy io amin'ireny fiangonana ireny hoe malédiction, ozona, tsy resaka bénédiction mihitsy androany fa resaka malédiction mihitsy no mitike anahy ka nahatonga anahy hoe aleo ho resahana manokana izy androany. Ka manoloana an'izay indrindra dia mba hitondra ny anjara biriko aho sy ny analyse avy amina méthodologie anankiroa. Tsara tsindrina aloha zany le méthodologie rehefa manao approche amina réflexion dia misy olona manao réflexion philosophique, misy manao réflexion charismatique fotsiny, conviction personnelle fa tsy misy argument mipetrapetraka fa de hoe affirmation gratuite hoe de ohatr'izay io, na perception personnelle ny amina tranga nisy dia miainga avy amina expérience vécue no hanorenan'ny olona fotom-pampianarana, ce qui est très dangereux. Tsy ny expérience vécue mihitsy no hanorenana théorie anankiray na hypothèse anankiray na fotom-pampianarana anankiray, fa tsy maintsy jerena amina raisonnement azo lazaina hoe académique mba ho zavatra mari-potitra. Ka ny position izay tanàna eto efa fantatrareo ihany angambany ho an'izay efa mpanaraka ny pejy azafady fa ho an'izay vao sambany dia misy lôzika pragmatika foana ny zavatra rehetra. Enona dia ny tontolon'ny finoana azy. Pragmatika ny finoana kristianina satria ilay Jesosy izay inoantsika dia Andriamanitra tonga nofo. Ary amin'ny maha-Andriamanitra tonga nofo azy zay dia c'est un Dieu incarné. Donc le message est un message incarné. Qui dit message incarné, palpable, vérifiable, ary tsy misavoambona eny amin'ny habakabaka. Dia noho zany dia mijeritsika ny lafiny scientifique izay tsy mifanohitra amin'ny soratra masina velively, izay ampifandraisina amin'ny raisonnement théologique. Dia avy eo tsika zany manome hoe inona marina moa le zavatra lazaintsika hoe malédiction. Ilay heveritsika hoe malédiction efa mipetraka tsara zany anatin'ny zavatra hoe heverina ho malédiction fa tsy malédiction. Efa jereo tsara efa misy nuance zay, heverina ho malédiction fa tsy malédiction, araky ny fiheverana mystique. Satria misy croyance ao ambadiky le malédiction. Rehefa miteny malédiction zany de hoe je suis un maudit, maudit de Dieu ve, maudit des ancêtres ve,
qui dit ancêtre esprit donc zany misy fanahy quelque part mandefa malédiction amin'ny fiainako ka mahatonga ny fiainako tsy mandeha amin'ny lonina zay daholo mantsy le croyance populaire ary be deaibe tsika no mino an'io na de efa kristianina azy hoe misy zavatra tsy nafaly natao noko dia ny razambe mamely ahy na koa misy zavatra tsy mety nataony dadabe sy bebe tany dia zany no mizaka l'izy ka ny fiainana no mamalibotana ny tsy mety nataon'ny razambe aty amiko araka le teny amin'ny soratra masina hoe andriamanitra mamaly meloko ny ray amin'ny zanaka amin'ny zafy-dohalika 4 génération ho resahantsika eo indrindra pourquoi resahana mihitsy le 4 génération est-ce que c'est par hasard ny baiboly mampiasa le hoe 4 génération déjà il y a la symbolique universelle les 4 manambara universalité satria les 4 coins du monde ny koa manambara hoe zao tontolo zao fa mbola ho hitantsika eo zay rehefa avy eo le mécanisme ao ambady kristsika zany tsy le olona le minomino foana to hoe minomino foana ahitsy kely le hoe minomino foana hoe zavatra diso de inona tsy zay ny atao hoe minomino foana fa le minomino foana de mijanona am'le apparence extérieure de tonga de miteny hoe avy any andranitra zany lahatry nyreo zanahary zany misy esprit mamely zay foana ny référence zany natao hoe finonom-poana enina de lazaintsika fa andriamanitra azy nanazy de finonom-poana koa filazany zany fa mila creuser tsika hoe fa inona ny ambadikin'io inona ny source-n'io de ho hitanareo am'izay fa pragmatika tsara azo azavaina tsara de façon logique le logique eto de zavatra roa dia scientifiquement parlant rehefa am'zay scientifique atsika isorondoa tsy resaka matematika ihany fa misy resaka psychanalyse misy resaka médecine biologie misy resaka neuroscience de misy resaka sociologie science daholo zany ary misy resaka théologie azadiny fa ny théologie de ao anatiny atao hoe sciences humaines raha makany amin'ny université ianao any Strasbourg dia hoe ny faculté théologie de any amin'ny branche ny sciences humaines donc zany ny approche tsika de approche scientifique dans le bon sens du terme fa tsy hoe scientifique araky neritreretitsika azy hoe scientifique mathématique be eko matsy misy fiheveran-diso hoe science égale maths physique médecine anisany fa tsy zay ihany zay zany tiako hazavaina mialoha hoe avy aiza no ahoana ny méthodologie iangatsika satria atsika tsy manao torapo eto satria tsy hoe théologiana na pasteur de tonga de hoe devoly andriamanitra point barre de mijanona ny resaka ao ka idiratsika am'izay le izy hoe betsaka ianareo no mametra-panontaniana manoloana ireo trangam-piainana mety miverimberina io le lazaintsika hoe stéréotypé dikanareo le stéréotypé de hoe zavatra miverimberina zany ka no le fiverimberenana zay indrindra no mahatonga ny maro zay mieritreritra hoe misy zavatra tsy milamina ny amiko de ny conclusion hitan'ilay namatsika influenceuse reny ohatra sy ny pasteur be deaibe de hoe misy ozona mitatao eo ambony lohanao mahatonga an'ireo zavatra zao eo aminareo mahatonga miverimberina hitanareo le raisonnement mahatonga miverimberina dia égale ozona malédiction zany ny répétition an'le zavatra no manosika atsika tonga dia mialoka ao ambadika natao hoe système de croyance zany hoe miezaka zany tsika ao anatin'le système de croyance hoe rehefa tsika zany tany hoe ozony io dia izay no valiteny mba hahatonga an'le saintsika ho tony fa tsika tsy mikaroka lavitra hoe fa mety ho misy antony manokana ve tsy te heritreritra an'izay tsika tsy nandalo ansaitsika hoe inona ny mety ho antony inona ny source an'izao zavatra zao inona ny cause à effet an'izao zavatra zao fa tsy tonga de manao raccourci na manao hitsin-dalana hoe ozona avy amin'Andriamanitra na ozona avy amin'ny razana
na ozona avy amin'ny devoly matetika moa ray am'ireo rahatsy avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny devoly raha tsy avy amin'ny devoly dia avy amin'ny razana donc zavatra anankiray izay ny fiatraikan'izay ty amintsika dia ny hoe rehefa tonga dia avy hatrany manao an'ilay izy ho croyance dia ny vokany dia hoe tsy azo ialana zany io torabato avy any an-danitra fa tsisy ny azonao atao eh ben non eo indrindra no vaovao mahafaly hoe tsy marina zany tsy marina ny filazana hoe tsy misy ninina azo atao zany ary ndao ary eritreretina hoe peu importe ndao ary raisina lay foto-kevitra hoe avy amin'ny razambe zany ancêtre satria malédiction zany dia misy lien ancestral satria miverimberina tamin'ny génération mifandipy donc zany raisonnement antsika dia hoe misy lien ancestral na lignée ancestral mahatonga an'io donc avy amin'ny razana andao raisina ary le finoana hoe avy amin'Andriamanitra satria nanao ny zavatra tsy mety dadabe sy bebe tamin'ny razantsika tany aloha dia mifototra amintsika le izy arak'ilay teny teo hoe Andriamanitra mamaly eloko ny ray amin'ny zanaka amin'ny zafy amin'ny zafin-dohalika bon raisitsika zany le supposition andao raisitsika hoe avy any na koa hoe raisitsika hoe avy amin'ny devoly satria supposant hoe nanao zavatra tsy mety miaraka tamina esprit maloto le fianakaviana dia le taranaka teoriana no mandoa ny facture reo foana matsiny no schéma miverimberina dia za zany tsy ao anatin'izy ireo mihitsiny sady laviko le hoe avy amin'ny devoly laviko le hoe avy amin'Andriamanitra ary laviko le hoe avy amin'ny ancêtre fa ho hitanareo fa tena complexe ty zavatra ity fa isika zany no en tant que tatsinaninatsika zany hoe ny faritry ny atsinanina rehetrarehetra ny anthropologie orientale ny africain ny asiatique ary isika ny arabo dia mitovy ny anthropologie tonga dia avy hatrany dia système de refuge ny croyance mba ahafahana hoe bon zay zany ny razana nitezitra amiko Andriamanitra tezitra amiko ny devoly nitezitra amiko dia mila mahay mionona aho ou eto koa anankiray je dois faire la paix avec eux mba hahatonga an'le izy hitsahatra eo le raisonnement dia ino le mahatonga ny olona miteny hoe mila tapahana ny ozona le olona miteny hoe mila tapahana ny ozona dia misy tohiny misy tohiny le hoe mila tapahana ny ozona ka raha ohatra ka hoe tapahana ny ozona zay zany le raisonnement ndreo zay tsy iombonako hevitra mihitsy sandriko tsara tsy iombonako hevitra mihitsy dia rehefa hanapaka ny ozona andreo anao dia soit ianao zany handeha akany amin'ny razana dia manao an'le ritualy ancestral rehetra mba ho tapaka le chaîne de malédiction zay ny raisonnement ambadiky na ianao handeha amin'ny satria hoe avy amin'ny devoly dia handeha ianao hanao le ritualy diabolique mba hahatonga le chaîne de malédiction tapaka na koa ianao handeha hiezaka hitady zavatra be dehibe mba hafaly an'Andriamanitra hitanareo le raisonnement mba hafaly an'Andriamanitra hoe mila falifalinay an'Andriamanitra fa misy colère divine eo ambony lohanay mianakavy mahatonga ny fiainanay tsy zarizary zany hoe Andriamanitra zany domoko tapany andoherany mody omena ny feinte kely dia ampifalifaliana kely l'Andriamanitra dia amin'izay tapaka le chaîne de malédiction rehefa tapaka le chaîne de malédiction dia miverina normal ny fiainanay dans tous ces cas de figure c'est du n'importe quoi satria lasa zavatra tsy misy forme de responsabilité mihitsy ao ambadika zany fa hoe victime aho zany je suis victime de ce que dadabe et bébé ont fait je suis pas responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui je suis victime de ce que Dieu a fait ou de la colère de Dieu donc tsisy dirako zany fa n'Andriamanitra tezitra tamin'ny dadabe sy bebe dia zany mandoa facture et d'ailleurs Andriamanitra ihany no miteny tamin'ny Jérémie manao hoe tsy hiteny amiko intsony nareo rapitso ny hoe ny razan'ny ray aman-dreninay dia ny razanay ozy ninona voaloboka dia ny zahay no adilo nify Andriamanitra zany teny an'izany hoe tsy hiteny izany intsony ianareo ozy izy rehefa fantatrareo ny antony hoe ny razanay no ninana voaloboka dia izahay no adilo nify métaphore le izy nasaon'Andriamanitra ny hoe non aza manamora resaka mora be le hoe
mettre ça sur le dos de nos ancêtres, mettre ça sur le dos de Dieu. Ka angamba ny ery dadabe fa za tsisy idirako anatin'le tantara fa zany victime pauvre de moi. De ohatr'izay koa hoe be voly io fa tsisy idirako. Donc dans les raha raisitsika zany zay cas de figure zay dia tena samy tsy mitombina daholo fa izany no atao hoe autoconsolation no filazan'izany fampionona tena fanamboaran-tsaina zay le izy amboarina ny saina zany fa am'izay tsy mba hoe au moins zany mba misy valiteny azo omena autoconsolation no filazan'izany zay tena zava-pady mihitsy satria ianao zany matsiaro ho tsisy idiranao le tantara zay le izy ka noho zany ny autoconsolation rehefa ianao manao autoconsolation na miezaka amina exercice mental na psychique na philosophique na spiritualité avec s zany hoe finoana karazana fonona zay nananao mba hampilaminanao ny consciencenao satria ny consciencenao tsy milamina dia tonga de inona zany résultat na ho an'ny kristiana na ho an'ny mpivavaka ihany koa zany de hoe destinko le izy lahatra le izy efa zay no anjarako de mila mahay manaiky izao zavatra manjo azy zao tsy d'accord am'izany koa hoe lahatra avy amin'Andriamanitra io ka dia mila manaiky zany hoe teritena zany le olona hanaiky tsy fidiny ny injustice izay milatsaka aminy ary zany mahatonga le fanontaniana foana izay fitenintsika hoe fa inona ny ratsy nataoko an'Andriamanitra no zao no mahazo ahy inona no ratsy nataoko an'Andriamanitra no zao mahazo ahy donc zany hitanareo anatin'izay fa na ianareo ihany aza de efa matsapa hoe y a quelque chose qui ne fonctionne pas ianareo ihany matsapa hoe misy zavatra tsy mitombona le izy fa ny système de mécanisme de défense tsika de tonga de hoe croyance de hoe lahatra avy amin'Andriamanitra ok amboariko ansaiko fa zay ny lahatra avy amin'Andriamanitra dia ao anatin'izay tonga de ny image ananan'ny olona ny amin'Andriamanitra c'est un Dieu dictateur zany Andriamanitra mpanao didijadona fa tonga de hoe tikanto sy tikanto ty zany ny anjaranao Andriamanitra sadique ataontsika hoe misy formana zavatra manjony razambenao tany miverina aminao dia rety donc zany Andriamanitra arbitraire bon ty taranana kira koto sy tsy haiko hoe iza i bozy ity dia ataoko tsy mahita ravina varatra mihitsy amin'ny lafiny resaka ohatra hoe fahasalamana donc azonareo ve ny image ambadika zany hoe c'est un Dieu dictateur dia pour justifier tout ça de tonga de milomanosika ao anatin'ny atao hoe croyance hoe lahatra na zay ny fitondran'Andriamanitra ka na hiteny hoe lahatra ianao de diso zany na hiteny hoe fitondran'Andriamanitra dia diso izany ary za mise démarquer am'izay tsy d'accord am'izany zavatra zany mihitsy za koa mise démarquer am'ireo influenceuse sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro zay milaza hoe fahatezeran'Andriamanitra tamin'ilay fianakaviana ka dia tsy maintsy mandoa facture génération efatra satria zay ny voasoratra miala tsiny fa lecture littéraliste facile loatra dia dikan'izay zany de raha manisa zany le fianakaviana hoe firy amy génération tsika zao deuxième génération bon mbola tsisy famonjena ho anareo troisième génération satria mbola ohatran'ireny olona hoe mbola mandoa pré any amin'ny banky mbola misy firy taona le pré io mbola misy 10 taona ny minina taona dia tsy maintsy voaloloha pré zay lah vo afaka manao zavatra hafa sy ohatr'izay koa le izy hoe bon firy amy génération tsika zany zao mbola vo deuxième génération zay paster mila miandry de troisième quatrième génération cinquième génération zany nareo vo afaka manao niny zavo anareo Andriamanitra zay ny zavatra mety hitranga faharoa eo koa le mpanararoatra le lazako hoe charlatan na apprenti sorcier azotsika atao ny manapaka ny oziny io fa misy fomba atao de misy ny olona tsy tahotra tsy enatra dia manao an'le hoe mila manangana altara zany zao anisan'ny expression malaza am'izao fotoana zao mila manangana altara anao fa eo amin'io altara io manaovana fanatitra sy fisoronana amin'Andriamanitra mba ho tapahana le ozina ka mila manangana altara ianao inona le manangana altara manome vola amin'ilay pasteur na lay olona zay hanao an'ilay fisoronana dia lazainy hoe offrande de substitution no terme ampiasaina ao anatin'izy dia ny madangereux an'ilay izy dia mampiasa voambolana any amin'ny testamenta taloha zareo pour justifier ny pratique le lazako hoe charlatan zany zay ny tiako tenanareo hoe
satria tellement mavesatra amitsika ilay soi-disant malédiction familiale dia tsy mieritreritra tsontsika fa dia izay satria mitady solution de tonga dia pain béni ianareo eo ampelantanan'ireny olona ataoko hoe mpisoloky ara-panahy reny reny olona zay manary ohatra hoe io fa misy olona faible fragile tsy manana ianao rehefa fragiliser à un point ianao tena reraka ara-panahy sy ara-tsaina ara-batana tsy miasa tsony lay synapse eo am'izay tsika miditra resaka science ao anatin'ny lohanao neuroscience eto am'ty tsy hitako le partie fa ato anaty cerveau misy an'izay atao hoe synapse zay io synapse io membranina faran'izay manify kely napetraka Andriamanitra ny trier ny avy ato amin'ny subconscient makato amin'ny conscient zany hoe ny mahatonga atsika zay lazaina hoe tsy adala inona ny mahasamihafa ny olona hendry sy ny adala de zao hoe endommagé io synapse io zany hoe ohatran'ny karazana papier pelure kely izy io ohatran'ny karazana passoire pardon tanareo ny passoire ampiasaitsika an-dakozia reny dia rehefa manasa vilia tsika de io passoire io ampandalovina eo ny rano ramasantsika vilia amin'ny koveta dia ilay faikafaikany iny mijanona eo ambony eo de ny rano mitsika atao ambany dia mba tsy hahatonga an'ilay evietsika ho bouché de ohatrin'io koa napetraka Andriamanitra ao anatintsika ny atao hoe synapse io synapse io membranina manify de manify izay misivana ny zavatra rehetra avy ato amin'ny subconscient ho ato amin'ny conscient ao ny ato amin'ny subconscient dia resaka imagination daholo ny ato ny avy ato amin'ny conscience dia ny resaka volonté zany hoe ny volontétsika zany dia efa triage avy ato amin'ny imagination ny volontétsika de triage avy ato amin'ny imagination tsika ka ny problème ho an'ny olona zay simba io synapse an'io trobatrobaka na marary izy eo le atao hoe marary saina le atao hoe marary saina aloha de azava ny resaka fa manjary lasa misy ohatran'ny hoe fanaratsiana olona hoe mitapy non ny atao hoe marary saina tena olona marary dia endommagé ilay synapse mety endommagé nona fanafody nandray misy olona manaraka traitement lourd amin'ny fiainany ataontsika hoe mana problème izy any amin'ny loha de misy fanafody hoaniny de misy ataontsika hoe effet secondaire de le effet secondaire misy effet-ny amin'ny synapse io dia lasa misy trobatrobaka le synapse dia lasa tsy mahavita ny asany mitrier tsony le imagination sy ny volonté de lasa mifangaro de le fifangaroan'le imagination sy ny volonté mahatonga le adala tsy mahalala tsony le atao hoe marina sy tsy marina sy ny hoe vérité sy ny tsy vérité ka mahatonga azy confondre zavatra sanatrian'izany hoe inona mahatonga azy hoe io mahita maloto izy de hoany le maloto tsy hoe misy devoly izy fa tsy miasa tsony le synapse zay zany le izy zay mahatonga anazy hoe tsy maintsy mampiasa resaka science kely sika satria mifandraika amin'ny zavaboary nataon'Andriamanitra zany rehetra donc ny problème zany rehefa voa lay rehefa tratrany rehefa miroso amin'ny atao hoe autoconsolation tsika dia tena vao maika dangereux le izy satria nahoana satria miezaka ianao zany mampangina an'ilay eritreritra dia rehefa miezaka mampangina an'ilay eritreritra ianao miezaka mampangina an'ilay traumatisme ao anatinao dia tsetsemanao ohatrany hoe karazana zavatra tambolombolony izy io de terenao tsy hivoaka dia lasa manao refoulement mirefoule le izy ary ny refoulement ny zavatra zay tena giazanao ao ambany eo dia dangereux be satria lasa miteraka ataontsika hoe tsunami psychologique hitanareo ny tsunami système-na tsunami ho an'izay nahita tsara tamin'ireny fotoanany tsunami reny hoe tonga ny tsunami dia au lieu avant alohan'lay ranomasina andeha hiditra taty an-tanàna dia misitona makany afovoany mihitsy aloha izy ohatry hoe gagabe daholo le olona teo amin'ilay faritra misy an'ilay izy misitona presque ary amin'ny atsasany ery mihitsy le ranomasina ohatry hoe marée basse fa tsy marée basse fa tena le système-na tsunami de tena lasa lavitra de avy eo le retourn'iny am'izay no mandrava ny tanàna fa tsy hoe mandeha tsikelikely de mandrava tanàna izay koa ny zavatra misy rehefa manao autoconsolation ny olona miezaka mampiono tena lazaiko tsara hoe miezaka mampiono tena ka mampangina le traumatisme ao aminy dia tsy maintsy indray andro any tôt ou tard tsy maintsy misy refoulement
ary grave be ny impact zay donc tsy solution mihitsy amiko ilay tonga de le manentsina sy manampim-bava ny olona hoe lahatra avy amin'Andriamanitra autoconsolation zany ary ny autoconsolation dangereux destin zany de le olona nefa ny ao anatinao a misy zavatra mandrondroatra avy ao anatinao fa mangina tsy fidiny hiany izy donc il faut traiter ce problème fa tsy anao ohatra ny politique d'autruche hoe lahatra avy amin'Andriamanitra fa de zay de manaiky tsika zay ny fitondran'Andriamanitra non tsy maintsy hidirana anatiny io problème io mba ahatonga atsika tena hahita hoe aiza lay problème où est le vrai problème no zany mila resahantsika zany ty zavatra tia mba ho tonga am'ilay voambolana fampiasa an'ireo influenceuse reo hoe il faut casser la chaîne de malédiction je suis d'accord avec ça fa le problème les chaînes de malédiction tsy le nieritreretintsika hoe avy amin'ny devoly les chaînes de malédiction tsy nieritreretintsika hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy akoreza ary les chaînes de malédiction tsy avy amin'ny razambentsika fa psychique io psychique io ary rehefa psychique iny a de ho hitanareo hoe za ihany no migénéré malédiction ho anahy izaho ihany no migénéré malédiction ho anahy ao anatin'ilay tantara fa itsika manana système de défense tonga dia miprojete an'izy hoe zay fa zay ary ny tsin'ny razana zay ary ny tsinin'Andriamanitra zay ary ny avy amin'ny devoly donc ty live androany ity zany dia tsy réaction fotsiny isorako be deabe reo namana influenceuse zay nanandrana mba nilaza ny heviny izy zay tsy ombonako hevitra am'zareo tokoa aloha tsy resaka hoe fanivaivana na hoe tianao video mba hanitsy an'zareo oui misy ny fanitsiana fa isaorako zareo ny aborder les sujets satria sujet complexe izy ty zay évitena amy resaka azy ka aloha arotona zay situation zay mba ahafahany resaka ka tsy resaka réaction fotsiny tamin'ny fanehonkevitra izay lazain'ny olona no ho resahako eto fa tena fanampianatsika amin'ny hiatrehana an'izany zavatra zany ary eto tsy haiko hoe manao dokam-barotra fa milaza ny antom-pisiny ty pejy ity tsika eto am'izay zany lay différence n'ity page ity amin'ny page rehetrarehetra tsy page miresadresaka fotsiny de hoe mba zao mba ilaza ny hevitro fa ny objectif anay voalohany ny vocation nay voalohany de hoe mba hatonga liberté libération ny olona izay manana an'io problème io na ataotsika hoe ray fotsiny aza ny olona mba ahazonay nampina mba mise libéré an'izany zavatra mampijaly ny sainy sy ny fony sy ny eritreriny zany efa fandresena angeza be ho anay zay tsy ambo hoe amany problème an'izao tontolo zao non 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 pas du tout mais au moins on a pu aider quelqu'un de zay ny dikan'le RGL le RGL misy miteny hoe fina moa le RGL dia mety tsy nijery anareo le ary amin'ny accueil fa raha foizina de slogan le izy réflexion le R J justification ary le fatelo liberté donc pour avoir une liberté mila justification na le olona mila hamarinina fa tsy mise sentir ho coupable satria ny fomba fiadin'ny olona dia culpabilisena foana ny olona zay foana ny système ity resaka malédiction ty dia tena mécanisme de culpabilisation permanente ho anao donc tana formana esclavagisme le izy andevozina amin'ny tahotra ianao hoe ianao de olona maudit qui dit maudit de hoe tsy misy fika fa dia miankina aminay ianao zahay no hamaha ny fatoranao dia lasa misy dépendance psychologique sy spirituelle en permanence am'le olona izay milaza am'izany ianao donc edivanay mihitsy zany ka mahatonga anay tena be fahavalo eto am'ty pejy ity satria rehefa ny olona no se sentir justifié devant Dieu no hamarinan'Andriamanitra tsy se sentir coupable atsony dia miteraka liberté zay le izy zay koa zany le liberté
dia avy amin'ny justification zay nomen'andriamanitra azy ary ny justification iny a aiza no ahafahany mahalala an'izay amin'ny alalan'ity réflexion le réflexion na tenin'andriamanitra zany na fampianarana dia ny fampianarana iny no mampisokatra ny sainy ka hananany liberté de olona afaka izy donc zany mitanjona am'ity vidéo androany ity tsy réaction fotsiny amin'ny fanazavana zay nataony teo aloha zay saorana azy ny andrana sy miezaka nataony fa misy miindro be ny mpandrafitra fa tsy indroke ny mpandrafitra fa naizanaty zany dia handeha lavidavitra koa hoe inona ary no lakle na valiteny omentsika ho solon'izay zavatra zay mialoha zay nefa dia il faut réfléchir au vrai problème tsika tsy hiteny hoe malédiction fotsiny de zany eo fa andoha jerena ny vrai problème ary ny tsy fahalalan'ny olona na ny ignorance no mahatonga ny atao hoe esclave tahotra lasa esclave mitahotra ny olona lasa matahotra izy satria imaginenareo kosa nera hoe manana croyance izy hoe tratrany olona maudit na tratrany malédiction imaginenareo ny fiainan'izany olona zany fa isan'andro zany izy de misy épée Damoclès eo ambony lohany eo hoe rovina no ilatsaka io sabatry dadabe zay nahantony tany aloha io rovina no ilatsaka io sabatr'andriamanitra zay nahantony eo ambony lohako io didim-pitsaran'andriamanitra noho ny tsy fahataterahan'ny razambeko rovina no ilatsaka épée Damoclès eo ambony lohako izay nataony devoly io donc zany a tsy ahoana rehefa zany tsy tafavoaka tsony le olona lasa fahoriana ho azy zany donc zany a hiezaka ny aman'izay tsy tiako nitondra karazana fanamariana na précision zany am'ity vidéo tia dia oferana satria be debe ny zavatra azo lazaina ary mino fa ho lava ty vidéo ty de fa ilako tsy mialoha sahady voatery mametra zany isika ny amin'ny hoe ireo zavatra miverimberina miseho eo anivon'ilay fianakaviana eo zany ny champ de réflexion tsika hoe misy zavatra miverimberina miseho eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana ka ahoana no zay champ zay mijerentsika le zavatra miverimberina ahoana io ino zavatra ohatrany hoe régulier miseho matetika eo amin'ny fianakaviana io zay le malédiction resantsika fa tsy resaka zavatra hafitsika ka ny but principal atsika am'ty vidéo tia dia ny mba hanokafana ny masotsika na ny saitsika araka le voalaza teo mba tsy ho ataony zalahy mpanararoatra reo le ataoko hoe charlatan na ihany koa le lazaiko hoe apprenti sorcier a loharanom-bola zareo inareo satria dadidio tsara fa ny fomba hitazomana ny olona anankiray ho clientny a na my fitsaboana médecine zany a dia resaka tahotra resaka peur sy traumatisme dia rehefa ianao zany a vao tazomina ny tahotra dia lasa miankin-doha sy mijanona eo aminy eo de misy ny mampanatena hoe izy ony manana don nomen'andriamanitra ny fanalahidy ny manapaka ozona fa tonga de hita fa sandoka be vavaka ary ity koa anankiray misy aza tena tonga hatraminy hoe ary ito ny tena problèmako ngezabe zay ifonako raha mana fotoana an'ireo namana zay nanao vidéo publication teto fa amiko mbola dangereux lavitra noho ile olona izay milaza hoe izy no manapaka ny ozona avy amin'andriamanitra de ity hoe rehefa ao amin'ny Kristy ozy izy ny olona anankiray a dia tsy tokony hisy zavatra miseho aminy mitohitohy ohatr'izany tsony zany hoe tena tonga hatraminy atao hoe déstabilisation ny amin'ny fahazahoan'le olona antoka ny amin'ny famonjena mihitsy izy hoe tsy normal raha olona en Christ ianao tsy normal raha olona am' Jesosy ianao a nefa misy misesisesy eo aminao a ireto loza ireto donc par ricochet par déduction tsy en Christ ianao zany satria Christ rehefa présent ao amin'ny fiainan'ny olona ozy dia tapaka ny ozony asa razonareo ny impacte an'izany any amin'ny finoan'le olona hoe eritrereto ianao raha nabavy
Mieritrereta anao ranada, mieritrereta rahalahy fa mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao fa ny olo ao amin'ny Kristy de tapaka ny ozona rehetra, le ozona resahana eto zany de le hoe le zavatra misesisesy miverimberina eo amin'ny fianakavianareo. Tsindriko tsara le champ de définition aza mieritreritra zavatra lavitra aloha nareo fa io aloha resakitsika eto. De le voalohany zany de efa idivako le hoe izy manana don hanapaka an'le ozona, any aminy zany lakile. Faharoa, idivako koa le filazana hoe zay olo ao amin'ny Kristy dia tsy tokony hisy intsony zany trangan-javatra zany satria ny Jesosy manafaka ny olona amin'ny ozona, tapahan'ny famonjeny Jesosy ny ozona ka noho zany raha sanatry ka misy fiverimberenan-javatra zay lazainy fa ozona, eo zany le zavatra tsy ombonako fa amiko tsy ozona iny, zay lazainy fa ozona dia midika zany fa olona any ivelan'ny Kristy olo io. Tsy fantatro asa tsy haiko aloha ianao raha mpitory filazantsara milaza an'izany zavatra zany, mba azonareo an-tsaina ve ny impactany any anatin'ny fon'le olona miaino anareo? Azonareo an-tsaina ve ny impactany zany teny lazainareo zany? Mieritreritra ve nareo 2 minutes fotsiny hoe inona ny mety ho dégâts ateraka zany message nareo zany? Zany hoe vous mettez à la place de Dieu, non pas à la place de Dieu, à la place du diable même, eo amin'ny toeran'ny devoly ka miapanga an'le olona ianao tsy any Kristy matoa ianao misy zavatra miseho tahaka zao. Zay ne midika zany na de tsy lazainy vavanao direkta le izy, izay ny effet domino an'le izy any am-pon'le olona. Donc te hirécupérer an'ireny olona potika indroa, zany hoe fa potika izy no le zavatra manjo azy eo anivon'ny fianakaviana, zay tsy ahitany valite, efa mijaly ny sainy fanahiny hoe fa inona tsy mahazo ahy, mbola potika fahandroany koa izy miampy an'ilay fanazavana ataotsika zay milaza hoe ny olo amin'ny Kristy de tsy tokony hisy zany fa matoa ianao misy an'izany de tsy ao amin'ny Kristy, manimba olona indroa avy eny isika. Donc ho an'ireny olona zay ataontsika hoe simba indroa ireny, ho anareo koa ity video ity mba hantenaiko mba ho tentative de restauration lay dégâts nataon'ny sasany tamin'ny fiezahany manao avocat du diable, avocat de Dieu nefa lasa mivadika avocat du diable ny afarany. Ka noho zany de zao mety eto zany zao dia je vais jeter le pavé dans la mare zany vazaha, zany hoe hanasaro-javatra hoe tsy ampy fotsiny ny miteny hoe efa ao am' Jesosy ny olona anankiray de tsy hanjo azy zany. Tsia tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy marina zany, re zay. Faharoa, tsy ampy fotsiny ry pastera isany sy ry mpitory filazantsara mafana fo isany hoe ao fametrahako tanana ianao anaovako délivrance henjana ary amoahako démonia fa mila tapahana ny ozona vavaka de ampy manafaka an'io. Tsy marina zany. Aza mandainga tsika, aza mandaina tsika fa tsy marina zany. Satria zao raha ohatra ka raha mitenitsika hoe mivavaka fotsiny de ampy io de ono toy n'ireo aretina rehetrarehetra, aretina fizika corporel resantsika eto, maninona ianao nefa makany amin'ny dokotera izay mitady fanafody ray zay fa amin'ny olona ilay manao dokotera. Ao le olona mpiteny an'izany de tahaka ny olona manao dokotera tena manao automédicamenteux. Izany hoe tanao ny olona ohatra ny olona le manao dokotera tena, ohatra mikohaka kely de misy sery misy lelo kely de misy migraine kely ny lohako donc misy grippe zany de za ihany zany manao automédicamenteux, makany amin'ny pharmacie tonga de mividy fanafody antigrippe. Jerena tsy mety sitrany le soi-disant grippe, zay vao nandeha any amin'ny dokotera, nandeha any amin'ny urgence, natao ny analyse, natao daholo ny rehetrarehetra, jerena pneumonie mahazo ahy fa tsy grippe. Donc zany lany fotoana fotsiny miaritra ny trèfle tam'ilay marary teo misy azy zany lany fotoana fotsiny sady marary no mijaly
dia micrée aretina hafa dia hoe zay avy nakany amin'ny dokotera dia tahak'izay no fandraisako ny olona miteny hoe mivavaka fotsiny dia ampy nefa le zavatra ao zay le lôzika zay mihitsy no tena mila amboarina sy aizy andao am'izay ary hiteny mihitsy hoe attaché vos ceinture fa somary hiditra teknika kelyntsika satria misy resaka psychanalyse amina resaka accompagnement pastoral masy ty zavatra ty amin'ny asa pastoral nay mihitsy dia amin'ny asa pastoraly na ny atao hoe entretien pastoral na ny atao hoe cure d'âme dia misy ny partie psychanalyse ao anatin'izany donc tsy maintsy miditra am'izay ny atsika zao ary zavatra voalohany tsy maintsy ho resantsika dia ty ahoana aloha mila micomprendre aloha tsika ce qui se passe il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe mila azo tsara aloha hoe fa inona moa le tena problème eto tsy teny fotsiny tsika hoe misy asan-devoly c'est pour moi c'est un raccourci pour faciliter le discours dia tonga ny mpiandro dia mamoaka devoly boka dia mametra tanana dia vita miasa jasosy tsy ampy fotsiny miteny hoe nasin'olona io zay koa ny ankiray dia hoentinareo eraky ny ty tapitanety tya tena tsy maninona hoentany amin'ny dadarabe dia ataovy dolo zay ataonareo fa any tsy any amin'ny mangididy no otrorinareo fa le vrai problème tsy voatsabo ao tena vous pouvez aller dans toutes les dadarabe qui existent fa tsy hitany zalahy io ry professeur mahiratra isany fahatelo mety hiteny anareo hoe avy amin'Andriamanitra io ka noho zany dia ina no solution dana mifady hanina andany ianao manao an'ity zany hoe any amina ohatrany olona marary kibo le olona nefany heveriny fa marary andoha dia fanafodinaretin'andoha noho ianao azy nefa ny kibo no marary donc il faut savoir quel est le problème zao misy ny drame familial tena misy io tsika tsy ao anatina déni de la réalité ary zay mahatonga hoe mila mipehitanytsika rehefa kristianina fa tsy eny amin'ny abakabaka sy mipetraka eny amin'ny abakabaka ny kristianina araka ny teny Jesosy fa eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana hoy Jesosy zany hoe ny réalité nyty zao tontolo zao tya réalité tsika koa donc déjà il faut être pragmatique lucide et conscient de la réalité ici-bas zay aloha zavatra anankiray donc misy ny drame familial tena misy zany ary tranga piseho le hoe miverimberina izy ohatra misy maty misy namana sasany zao nametraka fanontaniana hoe maninona fa ao fianakavianay dia inefatra misy maty zay vao mijanona ny fahoriana ohatra hoe maty ray dia maty faharoa dia maty fahatelo dia maty faefatra dia raha tsy tapitra le anankiefatra tsy mijanona le fahoriana ao aminay dia après x fotoana indray dia raha manomboka misy maty indray dia maty voalohany maty faharoa maty fahatelo maty faefatra donc imagineo zany le olona zay tratrany zany tonga dia natitsika na tsy titsika aiza ny sarangotany misy namely ianareo ray zay aiza ny sarangotany tezitra amitsika Andriamanitra misy namely ianareo aiza ny sarangotany misy zavatra tsy mety any amin'ny razana sy ny sisa décès fahafatesana miverimberina problème professionnel miverimberina ohatra dadabe nanana problème professionnel dia mitovy tsisy valaka amin'iny koa ny fisehony taty amin'ny zanaky dadabe no amin'ny papa zany tamin'ny dadabeko dia niverina tamin'ny papako dia niverina amiko dia mety hiverina any amin'ny zanako reo zany le schéma io le hoe drame familial donc ina ny réflexe ny olona tsy maintsy reo zavatra telo reo ihany na makany dadarabe na manao zavatra zay mpifalifaly an'Andriamanitra na manao an'ilay ritualy sy ny sisa sy ny sisa tsy maintsy zay foana zany no solution hitan'ny olona akoatr'izay tsisy isika nefa miara-mahita sa tsika manao ohatra zao dia tsy tia hita fa tsy mitsahatra le problème matoa mbola resahana io drame familial io dia tsy résolu le izy donc le problème est ailleurs voilà fa tsika tratrany déni de la réalité le problème est ailleurs le problème n'est pas Dieu oui je suis désolé za zao pasteur mety fa ahoana koa ary zany discours na pasteur le problème c'est pas Dieu le problème c'est pas le diable le problème c'est pas mes ancêtres le problème c'est toi le problème c'est moi
choque choqué anareo azao fa isika manana an'izay imo le toetra ny adama sy eva hoe tsy zaho fa ny vehivavy zay nomenao aho de avy eo izy le antso zaho fa le mena rano zany hoe il faut trouver un coupable mais jamais soi. Ao anatin'ny système de défense anthropologique ny olombelona dia il faut trouver un coupable pour le crucifier de rehefa crucifier le olona zay vao milamina ny conscience de izy ny crucifier-tsika dadabe sy lehibe zay vao milamina ny conscience nefa le problème tsy miva fa ny conscience fotsiny modimody milamina fa mbola ao ihany le problème tsy maintsy crucifier-tsika ny devoly ny devoly tena enjana be tena misy mamosavy tena zao patati patata zerena le zavatra tsy miva fa ao ihany le izy crucifier-tsika Andriamanitra manetsiny an'Andriamanitra tsika satria zao fa le zavatra tsy miva donc zay foana zany le problème hoe le problème ailleurs tokony hipetraka zany fantany hoe tsy fotoana ve zany zao tokony eritreretana lalina hoe sao de tsy hany le problème ohatrany tobile anankiray zay angamba misy menaka amin'ny fuite angamba zao jerena natao dôly satria anao olona mety mécanicien mahay be fa une fois anao rehefa hoetinao any amin'ny vrai garagiste dia ozy izy le garagiste hoe zavatra hafa nazo anareo lany vola fotsiny nareo nanao zay nampandeha an'io ka nanjo le problème tato de le problème za tsy miteny mora fa zavatra tsotra fa tsika any amin'ny izy no naleha dia avy hatrany dia inona ny azakazany olona dia any amina resaka croyance populaire dia ny tsy fahalalana za tao anatin'izany koa tsy manome tsiny mihitsy aho fa ny tsy fahalalana dia mahatonga atsika hialokaloka ao anatina finonom-poana dia ina le finonom-poana za maudit de Dieu ny finonom-poana de hoe za maudit de mes ancêtres ny finonom-poana de hoe za nasian'olona zay ihany de zao le izy andao jerentsika am'izay fa ahoana tokoa ary zany mety hitenao de ahoana ary zany dadabasy hoe le izy any miverimberina foana le tranga ka io na nanazavanao an'izany à première vue raha jerena ahoana filazantsika an'izany indray mitompo maso maikamaika raha jerena maikamaika dia toa ohatrany marina ilay malédiction lazaina rehefa mijery an'le fisehoana ilay avao tsara ilay manifestation an'le problématique no mahatonga ny mécanisme de réflexion tsika teny hoe malédiction le izy les manifestations fa tsy ilay source an'ilay problème averiko ilay manifestation an'ilay problème no voaraitsika de tonga de mahatonga atsika mi se réfugié ao anatina croyance fa tsy ilay source an'ilay problème fa eto zany dia misy mécanisme mila mazava amitsika am'izay misy mécanisme mazava am'izay misy processus izay lazaitsika hoe lien familial na fantôme transgénérationnel zay le fomba filazan'ny psychanalyste azy un lien familial ou des fantômes transgénérationnels aloha mitandrina tsara eo am'le compréhension an'le vombolana sao de tenareo hay ve pasteur mino fantôme tsy any resaka misy ny atao hoe lien familial ary misy ny atao hoe fantôme transgénérationnel io voambolana io de tsy voambolana mystique na voambolana théologique fa voambolana navoaka ny psychanalyse donc zany spécialiste scientifique no mamoaka an'le terme aloha aloha hazava le resaka tsy hoe hoy Hergel hoe misy ny fantôme transgénérationnel non ny voambolana io de voambolana scientifique de mety ho gaga nareo hoe scientifique ave de mampiasa terme hoe fantôme ho azavaiko eo le izy hoe fa maninona lay hoe fantôme transgénération le transgénérationnel aloha azavaiko kely dia hoe mifandimby lovay ny taranaka mifandimby le hoe transgénérationnel de iny le zavatra mifandimby zay lovay ny taranaka iny
no le zavatra le mécanisme ino no atao hoe fantôme. Le fantôme aza raisina aravaky teny hoe lolo na angatra na devoly, fa le fantôme dia zavatra imaginaire kanefa ny réel, zavatra imaginaire tsy hita maso nefa ny réel hitanao miseho amin'ny fiainan'le fianakaviana, zay le fantôme transgénérationnel. Azo azavaina koa amin'ny teny hoe lien kazana roy mpianakaviana. Le roy mpianakaviana moa tsy namalaza azy tsara fa natsika natao hoe roy mpianakaviana de le hoe zanaky dada de zanaky dada sy mama de iny atao hoe lien. Fa le lien zavatra tsy fizika, le lien tsy resaka raha fa le lien dia resaka tantara mampifandray an'ireo olo reo, misy historique mampifandray an'ireo olo reo. Io historique io io zany no hojerentsika. Ka raha miteny zany hoe misy ny fantôme transgénérationnel hoy ny scientifique psychanalyste na ny lien familial de mi-sous-entendre ve zany azafady fa ny fiainantsika zany dia efa voafaritra ireo razam-bentsika ve, zay le hoe déterminisme ny filaza azy zany hoe efa voafaritra mialoha, ninona ataony lahy de efa voafaritry ny razana ve ny ataonao, dia ho tafalatsaka ao anatiny atao hoe fatalisme hoe efa zay no voasoratra ho ahy, fatalisme zany. Kanefa ny tena marina de zao io le hoe fantôme familial io dia tsy azo raisina arabaky tena ho iaho teo fa lay histoire de famille io ny atao hoe fantôme familial. Histoire de famille zay tsy no voakasika hatramin'izay fa no fandovana teo ary tsy nisy ny traité io problème io fa miotrika tao foana. Histoire de famille qui n'ont jamais été traitées. Io le fantôme transgénérationnel, zany hoe nisy problème nipoitra tamin'ny fianakavianao, ny razanao, le olona ny atombohan'le problème dia tonga de nisaromana fotsiny tao le izy tsy asiana resaka ary amin'io fa alao hoany fa tsy mety zany, adabo ihany, alao lasa mombany lasa, zany daholo le fomba fanapenana an'le izy de tsy nitraitena le problème fa hoe mba tsy hisiany korotana, mba tsy hisiany disadisa-pianakaviana. Ny intentiontsika de tsara kanefa ny plus ianao nanao azy plus ianao nanimba zavatra, satria le problème tsy novahana fa nisaromana tao natao tanaty coffre-fort de rehefa nidy tao anaty coffre-fort le problème dia le laclé zany lasa secret de famille. Eo indrindritsika zao eo le fantôme familial lasa secret de famille de le laclé de hoe za ny atombohan'le problème de iny laclé iny confieko amin'ny zanako indray na de tsy lazaiko amin'ny direct aza. Dia à un moment donné rehefa mandeha eny ny fiainana tsy fantatra intsony hoe any amin'izy ny laclé, ohatra ny olona anankiray hoe ao an-trano nareo de lasa andeha hamonjy fitaovam-pivavahana na hamonjy lanonana nareo de miteny ny anankiray idio ny trano, tsy fantatra hoe iza le manidy trano, idio ny trano dia samy voaka ny trano samy mandray bus na mandeha posy na mandeha tômobila de efa any ampandehanana any de hoe nidinareo ve ny trano, tsy haiko nidinona ve nidindry ve nidinao ve, de any amin'izany laclé tsy hay intsony, de rehefa tsy hay intsony any amin'izany laclé manomboka am'izay ny problème. Iny flou hoe any amin'izany laclé aizany iza nanidy azy, inona no zavatra atao, iny ny atao hoe fantôme transgénérationnel. Mba tsy laza zavatra tsy nilazaiko anareo sao de teny hoe paster miteny hoe misy ny fantôme tsy any le resaka terme scientifique no resantsika eto fa tsy terme mystique. Ka misy traumatisme izay tsy voatsabo mihitsy teo amin'ny fianakavianareo hatramin'izay ary rehefa tsy voatsabo le izy de ositsika tariam-boalohany teo hoe any andro, any volana, any taona tsy maintsy mirefolona io. Ohatra ny volcan endormi rehefa mirefolona io de zay tratra farany eo ny tratra farany, mety hoe za no tratra farany teo dia za no mihinana ny tady-kiraroko izy le rangahy anankiray zay, za no mandony facture nefany samy miaraka nanao an'le dégâts. Izay le fiseho an'le izy
eo amin'ny fiainana le olona zany ka misy traumatisme zay tsy notsabona tsy nitretena fa navela tao de lasa bombe à retardement un jour ça va péter que tu le veuilles ou non no zany ny passé familial dia tsy maintsy mipongatra miseho eo amin'ny présent foana le passé familial ressurgit toujours dans le présent zay zany lay les situations satria tsika hoe inona le izy le passé familial ressurgit toujours dans le présent dia mifandraika ho an'izay nanaraka aveo teto tamin'ny heriny miresaka atsika hoe ahoana ny fitsaboana ny ratra ny lasa manasa anareo aho zay manaraka ty vidéo ty androany ka tsy nanaraka le vidéo tamin'ny heriny zay nyresahana ny hoe comment se réconcilier avec le passé na hoe ny ratra ny lasa fitsaboana ny lasa dia mba jereo le vidéo io fa tena mifampitohy ary tena ho hitanareo fa misy zavatra ho averiko eto ny zavatra zay lazaiko tamin'ny herinandro fa mety tsy ho feno de manasa anareo aho hamerina hiaino le vidéo tamin'ny heriny de ho hitanareo fa lasa boky anankiray ity androany ity sy tany amin'ny heriny satria tao anatin'le zavatra nyresantsika tamin'iny de le hoe nous ne vivons pas dans le passé mais nous vivons avec notre passé araky ny tenin'ny Sénèque inona le tenin'ny Sénèque ozytsika Sénèque ny teny hoe le présent n'existe pas mais nous habitons tous le passé zany hoe ny présent ozy izy de tsy misy fa monina any amin'ny passé daholo tsika dia vao miteny azy ao ozy Sénèque de efa namany passé zay zao zao vao vita zay phraseko zay efa passé zany fa mety hoe passé proche donc zany plus tsika miaina eto an-tany plus tsika mandroso ny taonatsika eto ambony tany de ny passé tsika mematevina à un moment donné io passé io tsy maintsy gérenao apetraka ao anatina coffre zay idiratsika rehefa avy eo donc zany ny langage psychanalytique ampiasaina ilazana an'izany dia ireo le lasa tsy ny abordena ireo passé tsy niresahana fa navela fotsiny tao dia ina ny filazany azy lazainy hoe dette psychologique no filazany azy dette psychologique important be le voambolana trosa psychologique lay hoe dette no important be ina le dette ohatra ny olona anankiray le manao trosa any amin'ny gargote sy any amin'ny épicerie ianao zao rehefa manao trosa satria tsy manam-bola ntsony ianao fa miandry fandraisan-karaha mafarany volana de manoratra carnet amin'ilay mpivarotra hoe mba sorato amin'ny carnet ao fa alohako amin'ny farany volana dette iny zany hoe miangonao iny de miangonao iny de à un moment donné ny dette tsy maintsy réglena nefa rehefa tsy manana moyen anao miréglé an'ilay dette dia micréer problème vaovao le izy de lasa micréer trouble be de be ohatra zay koa zany lay tiany psychologue lazaina hoe zavady ny lasa ny histoire de famille ny dino anaty coffre tsy nitretena fa navela tao dia mijanona ho dette ny dette tompoko dia un jour ou l'autre tsy maintsy miréglé an'io dette io ianao raiky le izy ka ohatra zao ny ankizy ny zaza tsika masy mieritreritra hoe tsy mitombona zany pasitera fa ny zaza zany hoe inona moa ny fantatry ny ankizy hitany amin'ny ankizy ve anao le problème zaza nereo tsy mahatakatra zavatra tena diso be tsika ny zaza ozy izy ny psychanalyste tsy zany no tena tsy fa ny spécialiste ny amin'ny zaza ny psychanalyste ny zaza dia na de tsy miteny na inona na inona izy na de tsy mahay manazara hevitra izy na dia ozytsika hoe tsy kopy izy sy kopy izy oui fa ity ny zavatra dininareo ozy izy le psychanalyste atao hoe Françoise Dolto meko anareo ny anarany satria anaran'olona malaza ary mitombona ny zavatra lazainy hoe Françoise Dolto psychanalyste hoe
ny zaza zao izy dia de nature télépathe. Zay ny meko anareo eto ny citation ny Françoise Dolto. Ozy Françoise Dolto, les enfants sont de nature télépathe. Télépathie hainareo ny télépathie hoe manana télépathie anao zany hoe tsy miteny anao de efa fantatro mialoha sady ny zavatra zay ho ataoko, zany hoe ressenti, zavatra tsapa, misy fahatsapana fa tsy hainy manazava azy, tsy hainy miteny azy satria izy mbola votsavava, fa tsy midika hoe tsy ao aminy le zavatra, ressentiment le izy. Noho zany ny zaza dia de nature télépathe, tsy mahatsapa na inona na inona, mahatsapa zavatra azafady, ary toy ny éponge. Ina le hoe toy ny éponge, zany hoe mitroka, hitanareo ny éponge tonga de miabsorbe zavatra, tonga de mitroka zavatra izay miseho eo anivon'ny fianakaviana. Ny fahatsapany ilay zaza zany de tena ny zaza no mitroka be indrindra nonolon-dehibe. Donc zany ity resaky ity dia le dette zany tsy maintsy no miseho rehefa aveo rehefa tsy traitenao le sozanao ka tsy mila fantatry ny olona zany fa anao hijanona aminay olo lehibe fotsiny dia tandremo fa misy dégâts be zay. Noho zany ny angoisse na ny tahotra ny tebiteby dia hozy izy ny psychanalyste mifindra contagieux na ifandovana. Ny angoisse dia ifandovana. Zany zao mety zavatra vaovao be amintsika. Ny angoisse dia se transmet par le lien familial. Nareo raha mahatsikaritra misy olona manana aretina, manana angoisse fotsiny ohatr'izao, tsy misy rontsirontsy vetiny, misy angoisse be izy. De ozy tsika hoe marary saina koa tiako mitapy, tiako ohatra ny olona tsisy saina, inona koa zao maha-angoissé anao nefa anao tsisy problème. Le angoisse dia misy contagieux na koa se transmette mifindra amin'ny lien familial. Dia io le atao hoe traumatisme transgénérationnel ny filaza azy. Traumatisme transgénérationnel. Ahoana ny anazavana an'io? Eo am'izay mantsy le mécanisme an'ilay malédiction mantsy no mila hazavaina antsika. Ahoana ny anazavana an'ilay traumatisme transgénérationnel? Ity dia tsy hidirany resaka dimension spirituelle mihitsy. Ka tsy hidirany dimension spirituelle le izy amin'ny lafiny resaka malédiction, ny fanahy, ny razana sy ny sisa, fa ireo zay everitsika hoe malédiction dia manana explication rationnelle, manana fanazavana rationnelle izay tsy misy ifandraisany mihitsy amina resaka phénomène diabolika. Satria mantsy ao ambadiky le hoe malédiction dia misy resaka diabole, misy devoly, misy asany maizina. Misy asany maizina mihitsy amin'ny fianakavianay pastera ka zany mahatonga anay marary lava io. Tsy misy phénomène diabolika na mystique io fa rationnel tsara. Kanefa eto am'izay haino tsara. Kanefa ny devoly dia mpanararoatra. Mpanararoatra amina blessure misy eo anivona olona anankiray na fianakaviana anankiray na communauté anankiray, dia ararotiny devoly iny blessure iny na iny ratra iny dia ampiny kosy anankiray am'izay, zany hoe ampiny resaka asany maizina. Fa tsy tonga de possible le asany maizina tonga de avy hatrany de namely atsika, fa manararoatra ny devoly
manampitrotraka zay le izy an'ilay situation ary eo indrindra no hanoezako tsiny ireo pasteur namako sasany sy ireo mpitory-teny namako sasany zay milaza hoe devoly mahazo anao io asan'ny devoly io mahazo anao io avao tsara hoe inona lay phénomène diabolika zay manaiky aho fa ny devoly dia mpanararoatra zany hoe miprofite an'ilay ratra izy fa mila traitena misaraka reo ny blessure intérieure an'ilay olona na ny ratra n'ilay olona traitena à part ary ny problème diabolika zay mety ny se greffer eo amboniny traitena à part fa ny zavatra misy de zao avoaka devoly le olona atao délivrance tsy haiko daholo zay terme fampiasanareo azy afaka ilay côté diabolika ataontsika hoe misy asany maizina nanararoatra averiko foana ilay zavatra nitranga tsy diabolika fa blessure familiale tsy traité fa refoulé de mipotra fa ny devoly manararoatra de manisy zavatra ohatrany hoe manisy sira zay le terme manisy sira an'le problème manisy carbonetra an'le problème de mivadika zavatra hafa ao dia iny mivadika hafa iny rehefa manatona pasteur manatona évangéliste manatona mpiandry dia traiteny iny zavatra iny aloha sitra afaka iny de mbola tsy vita ny asa vous êtes à moitié du chemin eo no malesoka ny fiangonana misaotra an' Jesosy tsika fa afaka tamin'ny asany maizina lay rakoto afaka tamin'ny asany maizina lay bozy dia mideran'Andriamanitra ce qui est normal fa le côté spirituel zay nafaka zay fa le côté psychique izany hoe inona ny atombohan'le problème sy voavaha fa navela tao de io am'izay nefany olona laovan'ny devoly foana io isaky ny ray minitra io ratra anaky io na io le blessure du passé io na les fantômes transgénérationnel io na les liens familiales tsy réglé io fa refoulé ao io de io no ohatran'le tanao le filazantsika zay remettre le couteau dans la plaie zany hoe efa misy maratra ao de isaky ny mahita an'io devoly de lalova de kitikitihany de marary kitikitihany de marary tsy alova hoe tsabona tanteraka le ratra ka tsy azon'ny olona sy ny devoly kitikitihana intsony zay le zavatra resantsika eto za zany tsy mandà hoe mety misy ny asan'ny maizina fa ny asan'ny maizina dia ny se greffer teo ambony le problème fa tsy le asan'ny maizina no lay problème zay ny asan'ny maizina dia ny se greffer eo ambony le problème nanapitrotraka ohatra hoe nana problème le olona dia nandeha izy nakany amin'ny dadarabe de niampy le problème dia mitombonytombonytombona izy donc zany mila traitena samy hafa ireo zavatra anankiroa misy farafahakeliny fanazavana telo rationnel no mety ho antony tsy hoe antony zafady misy problème anankitelo proof telo azafady tsy problème fa proof telo izay anamafisana hoe tena misy le fantôme familial na misy ilay atao hoe problème transgénérationnel azo porofona amina zavatra anankitelo izy ny zavatra ny preuve voalohany miseho dia ny problème natao hoe psychogénéalogie meko eto le izy psychogénéalogie pardon inona io tsy terme ny foroniko io fa terme psychanalyse de ny hoe ao amin'ny mémoire tsy souvenir fa mémoire efa nresantsika masy tamin'ny heriny ilay hoe souvenir sy mémoire tsy amerina zay tsony fa mba ivereny jerena le vidéo tamin'ny heriny ao amin'ny mémoire ny mémoire zany mitahiry ny émotion ny souvenir le zavatra nitranga fahatsiarovana ny zavatra nitsanga zay natao hoe souvenir ohatra hoe souvenir ny amin'ny zavatra niseho les informations les données historiques anao anatin'ny souvenir fa ny mémoire dia ny émotion anao ny aina n'ilay souvenir zay ny mémoire io émotion io no nampitainy ancêtre miapita isaky ny taranaka conscient na inconscient manao azy ianao miteny azy miainan'izy ianao ary
iny émotion ny mémoire iny no lovainy dia mamiraka atsika hanao tsy nieritreretintsika. Ataoko ohatra, miteny misy zavatra nitranga zao to amin'ilay fianakaviana, ataontsika hoe fahoriana na misy problème nitranga ngeza be de misy coïncidence nifanena tamin'io fotoana io. De ny coïncidence nifanena tamin'io fotoana io dia mety nihinana voanjobory izy, tsy haiko mamorona eto na nihinana kisoa izy de nisy situation nitranga. De rehefa tena misy zavatra mafy eo le émotion, le choc émotionnel izay nahazo azy iny dia tonga dia ohatran'ny olona anankiray ohatran'ny hoe nijanona teo zany fotoana, ohatran'ny hoe karazana nijanona teo zany le fotoana, lay inona filaza zany lay le temps s'est arrêté, ohatran'ny olona anankiray hoe nijanona ny famataranandro iny tao amin'iny fotoana misy zavatra mafy nandona azy iny de nijanona ny azy ny famataranandrony. De rehefa nijanona teo ny azy ny famataranandrony hidy nijanona teo ny famataranandrony lohany resantsika eto dia ilay zavatra ny se passé teo tonga dia iny amoahany afatra hoe zay taranako na zanako dia afarako tsy mihinana voanjobory tsony fa fady atsika zany voanjobory zany, satria ny coïncide tamin'ny fotoana zay nampidona ny zavatra nahazo azy, na hoe zay taranako de tsy mahazo manambady miteraky ny olona avy amin'ny faritra ohatr'izao satria misy zavatra nitranga tamin'ny fotoana io. Iny lay atao hoe mémoire, fa le souvenir le zavatra nitranga averiko le souvenir de hoe misy zavatra ny se passé teo, misy korotana de misy fanjevona de teo-pisakafoanany nareo no nisy niditra de raikitra ny kafoy azy dia misy faty olona anatsiravina sanatry manao eo scénario io de zao dia nanomboka teo anao zany tena nimarke anao le izy satria tena niatra manaina de tadidinao hatramin'ny détail rehetrarehetra dia io lohatsika io izy ny psychanalyste misy déconnexion zany hoe rehefa tena misy choc psychologique mafy be mandona ny olona diamise déconnecter ny cerveau, mise déconnecter ny cerveau de rehefa mise déconnecter ny cerveau dia en mode pause ny atidohan'le olona miaina an'le zavatra teo dia tsy mitohy ny tantara fa mijanona teo izy ary rehefa mijanona teo izy dia marqué azy iny de ny zavatra rehetra ny se passé en détail tamin'iny fotoana iny dia avadiny ho mémoire. De inona le mémoire? Iny am'izay izy miteny hoe le mémoire sika tamin'ny vidéo tamiriny le hoe manorona règle de vie à partir ny mémoire. Zany hoe règle de vie ny foroniko noho ilay choc nahazo aho tamin'io fotoana io miainga avy amin'iny no amoronako règle de vie de ho zaho am'le règle de vie fady atsika ny voanjobory manomboka androany satria tamin'ny andro io zay nihinana voanjobory de zao ny zavatra nitranga, fady atsika manomboka am'izany manambady taranaky ny olona avy any anany iny dia iny le lazainy hoe malédiction familiale dia de ile mémoire le émotion izay mipetraka teo am'le olona miaina le zavatra iny no lovain'le taranaka fa le taranaka tsy mahalala an'ilay fond du problème. Donc mila débloquena ilay fait nitranga mba ahafahana miala eo ambanin'ilay vahoan'ilay mémoire sy le émotion an'le mémoire azafady am'izay fotoana. De miresaky tsika tary am-boalohany le hoe taranaka le hoe manina ary le malédiction 4 génération iny mantsy mahavariana iny de gaga aho rehefa nanaraka fanazavana nataona psychanalyste de ozy izy hoe ny travail scientifique rehetra natao izy izy miremonter zany hoe miezaka miakatra manao an'io travail de déblocage io dia hatreo amin'ny 3e et 4e génération no farany taitra be rehefa nahainao an'izay hatreo amin'ny 3e et 4e zany hoe 4e génération eo aminao zany fa 3 génération eo alohanao fa ankoatran'izay izy dia resaka finonompoana tsy possible izy izy hoe malédiction tany amin'ny olona tany amin'ny moyen âge iainanao aty amin'ny 2025 efa tena mivadika croyance
n'importe quoi zany fa ilay malédiction lien familial noho ilay choc émotionnel ka nahatonga anao namorona règle de vie en lien le choc émotionnel dia azo azavaina am'le 3 génération ny fiampitany le izy eo a zany vao tonga sy bon d'accord zay zany ao le hoe tara 4e génération de raha matadidinareo le hoe 4 i Zakaiosy raha tadidinareo rehefa le nisakafo tany amin'ny Zakaiosy Jesosy dia mitsangana ny lehilahy fa tsy nilamina ny sainy de ozy izy hoe anonitra ny mianatra rehetrarehetra ozy izy reto ozy izy nalaiko tamin'ny fanambakana rehetrarehetra ary rehefa nanonitra ny de ireto ozy izy ny onerako aviry moa izy avy efatreny donc l'essence n'ilay 4 zany karazana restauration zany hoe raha hoe symbolique le izy hoe ay zay zany le hoe taranaka efatra zany hoe ny restauration le olona zany hoe mbola misy problème mila réglena eo am'le 3 génération mba ahafahana mirestaurer an'le famille satria sinon lasa dette io le izy dette psychologique ka dette dia mbola tsy voavaha de mbola holovainy manaraka de lovainy manaraka de lovainy manaraka de lovainy manaraka ainsi de suite makany ambany le izy tena tsy azontsika traina mihitsy zany ny impactany eo anivon'ny fianakaviana satria amintsika malagasy ohatra de hoe misy zavatra tsy azo resahana fa tabou surtout resaka sexualité ohatra izy surtout resaka zavatra vie intime nefa nanimba zavatra be dia be dia tsy samy aborder an'le resaka satria mamofady resaka tsy fampisomasoana resaka mamofady tsy tokony ho resahana de avela ao ary fa dia arak'izay voalaza rehetra tao inona ny zavatra hitranga de raha ohatra ka hitarina le resaka hoe tabou le izy tsy tokony ho resahana fa mahamenatra zay moa le fiteny maninona moa izy io no atao hoe tabou à vrai dire ny ao ambadiky ny tabou dia hoe matahotra atsika mitraiter an'le problème ifotony zay le izy dia aleotsika tonga de miteny hoe andao réglena à l'amiable alamindamina fotsiny zay zany le preuve psychogénéalogie preuve anankiray koa fa hoe tena misy lay ataotsika hoe fantôme transgénérationnel ozy tsika na le traumatisme transgénérationnel dia hitataratra koa eo amin'ny aretina eto zany important be dia amin'ny alalan'ny fandiniana ny karazana aretina na ny épidémie hitatsika reny épidémie reny rehefa nisy ny problème ny tsunami problème na ina moa nanara izy ty tamin'ny covid rehefa misy épidémie miseho anivon'ny firenena anankiray na zao tontolo zao na pandémie dia rehefa miverimberina sy misehoseho le symptôme sy le aretina de afaka mamoaka théorie ny dokotera hoe zao zany no source an'io ary izao no mode de transmission ary zao ny fomba hitsaboana azy donc ny étude-na épidémiologie no nahitana ihany koa teo anivon'ny fianakaviana ary eto ampitodika manokana am'le olona hoe nisy fahafatesana misesisesy satria matsika tonga de miteny hoe tena satria ngambany tsy nanao antisyty de zao misamitranga de tena manazava tsara mihitsy ny scientifique hoe misy amin'ny taranaky le olona o le communauté le misy azy ataotsika hoe ny aina problème anankiray médical na sanitaire tamin'ny fiainany ny razan'ireo olo reo dia ny créer ny atao hoe désordre métabolique zany hoe misy fikorotanana ny métabolisme ny vatan'le olona amin'ny resaka gène idiratsika moa rehefa avy eo hoe efa maninona misy fahafatesana mitovitovy foana eo anivony ohatra hoe matin'ny cancer daholo zareo matin'ny diabète daholo zareo matin'ny tsy haiko misy karazana zavatra ohatrohatro zany de lazaina fa hoe malédiction dia io dia resaka ao am'le fahatelo am'izay misy le atao hoe
épigénétique. Misy ny atao hoe épigénétique. Ina l'épigénétique? Heninareo anatin'izany terme zany hoe génétique. Misy mode de fonctionnement ao amin'ny gène ny olona anankiray afaka ifandovana génération maromaro mifandimby. De ireny ozy izy miafina any anatiny atao hoe ino filazany miafina ao anatiny atao hoe gène n'le olona dia ny code génétique an'le olona io isehoan'le izy eo aminao, ataontsika hoe misy zavatra génétique nolovainao zany tamin'ny razambenao eo le izy misy code génétique nolovainao tamin'ny razambenao izay mitahiry an'le problème dia arakaraky ny environnement ozy izy ny neurologue sy ny biologiste no mampivoaka ny code génétique io ka mamoaka an'ilay aretina. Zany hoe le izy zany efa ao fa tsy mipotra. De arakaraky ny environnement ozy izy ny épigénétique no débloqué ohatra hoe misy code io génétique io, code génétique. Ka ny comportement tsika épigénétique ny comportement tsika amin'ny toe-batana ozy izy dia misy élément anankidimy hoy ny spécialiste ny amin'io épigénétique io. De ireto ny élément izay paramètre ao anatin'io. Reo le izy ny voalohany dia miresaka sakafo nutrition. Ambanitsika io hoe misy impact any aminao nutrition ka raha ohatra ka misy problème teo amin'ny resaka fisakafoananao dia facteur anankiray mety hampidébloquer le code génétique any aminao amin'ny zavatra nolovainao tamin'ny papanao na razambenao na razambenao le izy. Dia ny resaka exercice modéré moa zany fa fampiasam-batana. Tsy mitovy ny fomba fampiasam-batana eo anivon'ny fianakaviana anankiray. Ny management du stress zany hoe ny fomba igérenao ny stress eo anivonao ary tiany zavatra anankiray tsara ho fantatsika. Mivoaka ny lazay ny manam-pahaizana be dia be mirongatra be amin'izao fotoana izao aty Europa ny resaka cancer. Tena ohatran'ny rano fisotro. De gaga be zany hoe inona no mety mahatonga an'io dia jerena daholo zany facteur dia matetika moa ry zala climatologue tia hanaratra ny pollution fa rehefa tia jerena ny pollution kely ihany no anisan'ny cause na cancer. Dia ao koa zany resaka sakafo, oui. Fa ity no tsy hoe tsy nilazaina fa tsy ny sous-estimé vantsika dia ny stress. Ny stress tompoko dia tena facteur cancérigène ngeza be mampiazakazaka. Zany hoe tsy hoe mahatonga cancer ny stress, aleo aloha hazava ny resaka. Fa no ianao miaina anatina environnement stressant na miaina anatina stress dia raha ohatra ka ny fianakavianao manana le code génétique porteur an'ilay zavatra zay fa ao anatin'ny gène dia déclencher an'ilay gène ilay stress matanjaka dia ohatran'ny lakle manokatra an'ilay code génétique ohatra hoe midécoder-nao zany de misokatra izy dia mivoaka daholo amin'izay le aretina zay nolovana taty aloha. Dia iny lazaintsika hoe malédiction fa raha marina dia problème génétique le izy. Ny facteur anankiray ihany koa dia ny plaisir de ce qu'on fait. Zany hoe ny fanananao fifaliana na fafinaretana na fahasambarana amin'ny zavatra zay natao. Ny facteur anankiray koa io eo amin'ny déblocage na blocage ny code génétique ary tia ny tena nahavariana dia ny réseau social familial. Ny réseau social familial io ary les liens familial io ary les fantômes transgénérationnels manahoana le
lien familial eo aminareo, le atmosphère familiale anareo vao mainka micontribue an'ilay soi-disant malédiction fa tsy malédiction izy fa ina mifilazatsika teo hoe problème épigénétique. Donc efa azonareo zany hoe aiza ny anisany fototry ny olana. Mba hampazava azy bebe kokoa mba ho tsotsotra de zao hoe ireo zavatra ireo zany hoe ny nutrition ny sakafo, ny exercice ampiasainao, ny management ny stress, ny plaisir fahitanao fifaliana sy fahafinareta amin'ny zavatra zay ataonao na tsia, ary ny réseau social familial zany hoe ny sehatry ny fifandraisanao amin'ny olona dia mitovy ozy izy ity spécialiste ity amin'ny tanareo le application amin'ny téléphone illustration le izy mba ho azonao tanareo ny application amin'ny téléphone de misy application nareo de iny application iny kitianareo iny fa iny no manokatra ilay système d'exploitation an'ilay téléphone, tsy ilay application no misy an'ilay zavatra fa application fotsiny iny fa iny application iny no la clé manokatra an'ilay fonction ao anatin'ilay atao hoe système d'exploitation na le operating system na le OS amin'ny téléphone de mitovitovy am'izay koa izy ty biologiste ty ilay sakafo, exercice, management du stress, plaisir de ce qu'on fait, réseau social, ireny no déclencheur ilay problème génétique. Donc tanareo zany fa misy facteur eo zany be dia be anisany mamoa an'ilay izy. Ny mémoire zany dia ao iny tsy karazana magasin de stockage le izy, tsy magasin de stockage le izy hoe ohatran'ny hoe karazana mémoire centrale ny ordinateur de ampirinao ny zavatra fa ny mémoire tsika io izy dia fluide. Ohatran'ny satria ao anatin'ny cerveau le mémoire dia ny cerveau moa le lazain'ny manam-pahaizana hoe plasticité cérébrale zany hoe souple ny cerveau manana fa tsy zavatra figé tsy hoe ohatran'ny hoe mémoire anankiray zao de hitanao mémoire tonga de mijanona eo iny dia fahatsiarovana de eo iny non le mémoire ny ati-dohantsika izy dia noho ny cerveau tsika fluide rano tsy ranoko sy le plasticité cérébrale de dikan'izay io mémoire io zany tsy ilay souvenir ny zavatra niseho fa ny mémoire dia ilay émotion aterak'ilay zavatra niseho. Ny émotion aterak'ilay zavatra niseho dia iny avy eo zay mahatonga anao hoe misy flash miseho aminao amin'ny sainao sy ny eritreritranao ao anatin'ny fiainanao ray manontolo. Zany mahatonga ny scientifique milaza hoe ny vanim-potoana saropady indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ilay vao fiatombohan'ny fiainan'ilay zazakely iny satria maninona ozy izy ny scientifique ozy neurologue sy ny sisa dia satria le système nerveux ilay système nerveux tia dia inona ny zavatra atao an'ilay zaza zay mbola ataontsika hoe mbola tsy mahatsiaro tena ozy tsika tsy mahatsiaro saina diso le izy fa scientifiquement parlant eo ny olombelona no eo amin'ny faratapony amin'ny atao hoe copie eo izy ny organismany manao copie zay zavatra rehetra ampitaina aminy sy misy ny atao hoe interaction les premières années ny zaza eo le lazany tsy mahay mino zaza tsy mahay mininona zaza innocent be le zaza bendrana be le zaza mbola zaza bodo izay ny lecture any masontsika ty ivelany satria tsika tsy scientifique fa ny scientifique dia miteny hoe eo no faratapony ny capacité ana copie sy interaction n'ilay zaza eo amin'ny fandraisana zavatra tonga de vetivety kely iny le vazovazany zana-panao atsika hoe fa maninona zazakely ary tonga de mahay miteny anglisy satria le ray aman-dreny miteny anglisy eo amin'ny fotoana io de le tsy mitovy aminao ianao zao raha mianatra anglais mbola mila herintaona roa taona enim-bolana 20 taona vao mba mety mahafolaka le zaza eo izy dépasseny sy azakazany ianao satria tena eo anatin'le fotoana izay ahafahany micopier facilement sy manao interaction amin'ny zavatra hitany ary ny zavatra tsapany fa tsy zavatra tenenina amin'ny fotsiny dia efa tsapany zany
dia eo zany le misy an'le transmission héréditaire. Tsy resaka aretina ny resaka eto a fa eo zany le caractère. Le caractère zany a dia le toetra lazainy mpandinika de hoe sady acquis no inné. Le caractère avec S, le caractère tsy toetra fotsiny a fa caractéristique physiologique, caractéristique amin'ny fiainany ray amanontolo de miainga avy amina acquis, zany hoe ny anarany, ny kapiteny. De avy eo rehefa ny kapiteny de lasa inné, zany hoe mireproduire l'izy automatique izy, fa tsy inné de nature. Asa razonareo izy tsy hoe satria za zanona kirakoto sy raha tsy fantatro dia inné eo amiko le caractère, non. Acquis avy am'le interaction familiale, le interaction génétique, le interaction eo amin'le ankohonana sy ny environnement misy ahy, de rehefa acquis le izy de lasa inné, zany hoe lasa mandeha ho azy ozytsika, fa tsy mandeha ho azy fa efa vokatra ilay zavatra miseho après. Dia anisany nomeny ny scientifique proof zao hoe ny olona alcoolique ohatra, prouvé scientifiquement parlant, tsy za no miteny eto fa sous l'autorité des scientifiques no miteny a, prouvé scientifiquement parlant fa ny stress ohatra, ny addiction amin'ny alcool ohatra sy ny addiction amin'ny zavatra maro toy ny drogue, zay toy ny drogue rehetrarehetra zany dia amin'ny ampahany betsaka fa tsy hoe izay daholo ny antony dia se transmettait en grande partie amin'ny alalan'izany zavatra zany. Nisy biologiste anankiray atao hoe Jacques Balthazar, meko eto ny anarany raha mahaliana anareo. Misy biologiste anankiray atao hoe Jacques Balthazar tamin'ny herinandro nanao table ronde, raha tadidinareo nanao annonce teto, nanao table ronde ny amin'ny resaka homosexualité de noresahako tao anatin'ny table ronde io, fa ny table ronde moa tsy nienregistrenay ka tsy navoakanay eto ampage satria zavatra saropadina izy momba ny homosexualité, fa azoko lazaina tao anatin'io resaka io de ity Jacques Balthazar ity de nilaza hoe ao anatin'ny olona anankiray a de misy ny atao hoe prédisposition, ny filaza azy tsy hoe disposition fa prédisposition, zany hoe mety hirona am'izay amin'ny resaka orientation sexuelle ny olona zay nanaovana recherche, ohatra hoe olona ataontsika hoe olona manana orientation sexuelle homosexuelle izy, dia nataony ny recherche tamin'ireo olona reo dia misy salanisa 30% ny maha orienté homosexuel an'le olona selon ny fotoana nitondran'le renivohitra an'ilay fœtus, de mbola ao anatin'io le resaka facteur rehetrarehetra resantsika reo a, ny stress anisan'izany, ary misy ihany koa tsy za no miteny eto toranareo voatabia fa je parle sous l'autorité de Jacques Balthazar, zay scientifique nanao an'le recherche fa tsy hoe zany mamorona, de ao anatin'izany koa nisy infection zay tsy fantatra ny atombohany, mety problème médical na problème tsy fantatro, infection ary ny environnement an'ilay fœtus, izay tsy hoe ino no mamaritra tanteraka ny orientation sexuelle an'ilay zaza, fa ozy hoe 30%, c'est quand même énorme 30%. Ataontsika hoe mbola misy 70% zany a zay mbola libre na 70% zay belge, fa 30% ka zany rehetrarehetra zany fanamiko mamerina an'izy satria mba ahafahantsika manana regard mivelatra hoe aza tonga de mamaritra anao hoe tia zao ty zao, fa misy an'izany rehetrarehetra zany koa. De izany ohatra no bon avela koa ny amin'ny resaka aniny satria manjary lasa mivoaka ivelan'ny thème atsika, fa mba tiako anazavana an'le tiako atongavana fotsiny. Zao ary rehefa mazava am'izay hoe inona ary le problème
ny zavatra nataoko teo zany mialatsiny mety sarotra le izy je comprends fa tsy maintsy nazavaina dia mangataka hoe avy reno ny miaino an'ity vidéo ty fandroany fantelony fa bénéfice ho anareo le izy rehefa fantatra le problème hoe le mécanisme zany dia ahoana am'zay atrehana an'le traumatisme oui théorie lalina be zany pasteur sarotra be zany fa inona ahoana ny atrehana an'le izy tsy afaka tonga de traité an'izay thème zay sujet tsy sujet fa zay volet zay tsika raha tsy mampatatra tsara hoe inona le fonctionnement inona le mécanisme ka tahaka an'izay mivoalazako tary amin'ny fiatombohan'ity vidéo ty dia ity vidéo ty ho de tena mifampitohy tanteraka amin'ilay vidéo nataoko tamin'ny heriny donc zany tena ho sarotra aminareo zay manaraka androany ka tsy nanaraka tamin'ny heriny ny tiako atongavana raha tsy nijery le tamin'ny heriny nareo hiezaka ihany ny hamerina grosso modo le momba ny hoe ny fitsaboana ny ratra ny lasa donc zany mamela koa atsika zay efa nanaraka tamin'ny heriny raha somary amerina kely aho any zavatra zay voalaza une partie fa tsy izy rehetra mba hatonga an'le namantsika sasany mba ho dans le bain tsara ny zavatra nyresantsika tao anatin'izany ary toizantsika de hoe tsy tokony andosirana ny lasa zany tsy tokony hampatahotra atsika ny lasa eto zany na ny razantsika ny passé zany tsy ndreny hoe tsy tokony andosirana ny lasantsika ne pas fuir son passé bien sûr efa ça fait partie du passé fa large kokoa le izy tsy tokony atahotra ny lasantsika le passé malalaka be zany zany hoe ny fifandiniasan'ny vanim-potoana mila trehina ary mila manatrika an'le izy tsika fa raha vao tsy miatrika an'le izy tsika de lasa mitovy manao ny politique d'autruche dia ozytsika hoe lasa matory eo ambony volcan matory tsika mety hirefotra indray andro any ka au lieu de hoe tokony mahatonga le izy ho dressé tsika de lasa tsika indray no eo ambanin'ny vahoany ka hijaly tsika aveo de rehefa tsy voatraite le passé zany hoe tsy miatrika an'le passé tsika fa mandositra ny passé dia ireto ny zavatra mety hitranga surtout le tapany farany io zay tsy niresantsika tamin'ny heriny fa ho resahako androany dia ireto le izy le regret zany hoe ny nenina le olona latsaka ao anatin'ny nenina lalina io sarotra ny manarina azy avy teo satria manenina de manenina eo tsy misy issue de porte de sortie dia mazava ho azy rehefa tratran'ny regret de ny culpabilité sans fin zany hoe fanameloa-tena tsy misy farany de rehefa tratran'ny fanameloa-tena tsy misy farany izy dia mampijaly tena autoflagellation izy tsika dia mivadika dépression ary ny olona rehefa dépressive na dépressif dia possible ho suicidaire zany hoe manana toetsaina te hamono tena foana de jereo tsara le fiatombohan'le suicide miainga avy amin'ny dépression no ianao manao autoflagellation satria le culpabilité tsy mety mijanona ary le culpabilité ny source miainga avy amin'ny regret zany hoe manao effet domino na manao effet cascade ilay izy dia ny fisehoan'le izy am'izay zany ety ivelany hoe fisehoan'ilay regret fisehoan'le culpabilité fisehoan'le autoflagellation fisehoan'le dépression dia any amin'ny addiction izany hoe ny ao ambadiky io addiction io zany rehefa tena grattetsika rehefa tena sokiritsika dia ireo background reo misy nenina tsy voaregle ao misy culpabilité ngeza be ao misy autoflagellation ao misy dépression ao dia mipotra ety ivelany amin'ny alalan'ny atao hoe addiction ny addiction zany de ohatrany hoe endrikina famatorana maro samihafa eo am'le olona de ina no ataony mba ahafahany miady amin'ilay auto addiction dia manao autosuggestion zay lazaiko hoe destructrice ina le autosuggestion zany dia
méthode izy io a nampianaran'le atao hoe coué, méthode coué COUET, zay hoe teneno atao matrakazy ao anatin'ny lohanao hoe vao maraina, atoandro, hariva, de teneno ty phrase ity hoe hoe ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va 20 fois par jour, zay le méthode coué, zay hita fa tsy arak'izay misy milaza hoe efficace fa tena mampiomehy be le izy. De manao autosuggestion, or nefa le autosuggestion dia vao maiky manimba zavatra be dia be amin'le olona satria heveriny fa izay no ahafahana mampangina an'ilay culpabilité, zay no heveriny fa zay no ahafahana mampangina an'ilay regret, zay no heveriny fa zay no ahafahana mampangina an'ilay traumatisme. Nefany a ohatran'ny olona anankiray marary aty de mipotra ny fery ety ivelany de tsy tsaboana le aty fa ilay fery no asiana pomady, de le pomady mahafaka an'lety fa vao mietsika indray le aty de mipotra indray le fery ety ambony. De ny tenitsika tamin'ny heriny averiko hoe ty phrase ty fa hitako hoe ilaina eto ifonako amintsika zay efa nanaraka ao fa manjary mampalahelo hoe namantsika sasany tsy zay tsy nanatrika zany de manjary tsy ho azo ny resaka eto. Citation n'olona reto zany ataoko entre guillemets hoe ny ray avy amin'ny Bruce Kerr izy zay na tsy diso philosophe américain anankiray hoe tout ce qui a été appris peut être désappris, zany hoe ny zavatra rehetra zay nianaranao, le nianara rehetra tsy voatery any an-tsekoly fa ohatran'le zaza teo nianaranao tamin'ny alalan'ny interaction familiale dia mieritreritsika hoe efa akiny de noho zany de tsy afaka tsony fa efa hoe seconde nature, non, azo atao tsara ozy izy ny manao désappris, mialatsiny amin'ny teny vary aminany, tout ce qui a été appris on peut être désappris. Dia miteny ihany koa eto ny Charles Pépin ny anarany hoe notre passé n'est pas notre essence, zany hoe ny lasatsika tsy mamaritra ny maizy azy atsika. Important be zay satria raha miresaka lien familial atsika tsy ny lasany dadabe sy bebe no mamaritra ny maizy azy anao, tsy tokony anaiky azy zany anao. Le passé n'est pas notre essence. Dia oui, j'ai une histoire, eny misy manatantara aho, ny tantara eto zany misy nipoirana aho, ry dada sy mama, ry dadabe sy bebe, oui, misy lova tsy haiko filazan'izany nolovako tamin'zareo ny amin'io zavatra io fa nazanina tsy zany hoy Charles Pépin, l'histoire n'est pas terminée, ny tantara de tsy mifarana eo fa tohizana ny tantara ary eo no ahafahana manao thérapie eo zany le mitsabo an'le olona hiala n'ilay atao hoe croyance ny atao hoe malédiction, croyance le malédiction dia eo am'le hoe de ahoana ny toyany fa tsy le milona foana ao amin'ny passé de ao de mitoloko ao de zaza de tsy fidiny ava lovako tamin'ny dadabe sy bebe sy papa sy mama ainsi de suite. Ka raha vao tsy voajery zay zavatra zay dia lasa mipetraka ho mauvais souvenir, ary io mauvais souvenir io mbola averiko foana le mécanisme, le mauvais souvenir ho iaho no nahatonga choc émotionnel mafy be teo aminao dia midona aminao le problème de nisy choc. Io samy manana ny capacité-ny ny olona rehetrarehetra, ny choc mafy be nahazo azy de io choc mafy be mahazo azy io zany rehefa avy eo lasa nahatonga anao na ny razanao namorona règle de vie satria nahavoay ty dia manoratra règle de vie ianao, tsy hoe soratana zany fa ianao zany mamoaka hoe zao dia zao. Izany reny mécanisme tenen'le olona reny hoe misy ozona avy amin'ny fianakaviana le teny hoe tsika fady an'ity, tsika zao satria miainga avy amin'ny choc io le izy de namorona règle de vie. De ny problème zany raha vao manaiky fatoran'le règle de vie ianao de normal miatra aminao lay croyance n'lay atao hoe malédiction. Zay le mécanisme.
Le règle de vie zay nosoratan'le olona ny aina amin'ny choc émotionnel no raisinao règle de vie anao dia miatra aminao ilay croyance na le finoana ny am'izay heverinao ho règle heverinao ho malédiction satria ny ati-doanao am'izay fotoana zay a no manao an'lay autosuggestion zany hoe ny ati-doanao tena hoe ekeo de rehefa manaiky ianao dia se passé aminao daholo le izy izay zany le mécanisme mitranga donc zay mahatonga ami teny hoe tsy le taria dadabe sy bebe ho any problème fa eo aminao am'izay no eo aminao lay fanalahidy am'izay fotoana zay zany hoe ho raisinao ve le règle de vie nateraky ny choc émotionnel nahazo any papa sy mama na i dadabe sy bebe dia ho ataonao flamatra sy slogan de vie anao koa de azagagy ianao a raha mipetraka ilay soi-disant le heverinao mbola tsy ndreky tsara fa tsy hoe zay no izy heverinao malédiction anome ohatra atsika raha baiboly raha mamaky anareo tantaran'ny patriarcha ry abrahama isaka ary jakoba inona ny zavatra tsikahitrareo amin'ny tantarany abrahama sy isaka fotsiny tena miverina ny tantara zany hoe l'histoire se répète ny melatsiny am'le terme hoe ny connerie nataony abrahama ny zavatra tsy mety dia naveriny isaka satria le règle de vie napetraky abrahama nataony ho azy koa dia lasa verina aminazy le tantara de hiteny ve ianao fa ozona avy amin'andriamanitra zany tsia ianao no ny adopté an'lay règle de vie or nefa le règle de vie zay naadopté vanao iny a dia nosoratan'lay rainao na le razambenao noho ny choc émotionnel zay nahazo azy donc zany ny zavatra zay ho ataotsika miainga avy amin'ny fanazavany Charles Pépin de reto zavatra reto efa niresahako tamin'ny heriny fa averintsika eto indray eto zany tena eto ny tena important indrindra am'ty vidéo ty a de manana faharetana kely tsika fampianarany Charles Pépin ty meko anareo ty fa tsy za hoe accueillir le passé zany hoe io zany lay lova na le héritage familial na le héritage ancestral tsy mandositra atsika tsy miala ilany tsy matahotra koa fa accueil zay le hoe accueillir tsy miezaka amy justifier an'le izy koa ary tsy miezaka manaratsy an'izy fa hoe mila manaiky hoe io le izy zay ny voalohany faharoa ele ny tenenety hoe accepter son existence tsy manao déni de la réalité zany hoe mandà ny réalité fa tena misy le izy mba ahafahatsika tena miatrika an'le problème rehefa manaiky an'le izy tsika donc tsy hoe manaiky hoe marina fa manaiky hoe tena misy dia io le tena ngeza be apprivoiser zany hoe le apprivoiser zany ohatra karazana biby anankiray folana tanareo le biby folana reny de dressena voilà dressena le alika hoe mba mandray tanana miarahaba rehefa miteny hoe coucher de midaboka rehefa misioka de manao roulade zay le dressage na apprivoiser zany hoe ahafahanao hoe inona ao anatin'lay héritage familial anareo amin'io problème io a inona lay problème nisy ary inona le règle de vie napetraky ny ray aman-dreninareo vokatry le zavatra nanjoany zareo tsy le zavatra nanjoany zareo no andaninandro de nampalahelo papa sy mama de nampalahelo dadabe sy bebe tsy rariny kosa zany non inona le règle de vie napetraky zareo suite lay choc nahazo any zareo io règle de vie io no mila apprivoisenao fa tsy le tantara no ezahanao hosolona na hovana fa le règle de vie nateraky lay izy ary ny fomba hanatanterahana an'izany idiratsika eto am'zay de hoe il faut réécrire le passé zany hoe averina soratana ny lasa ahoana zany ahoza vaitsika
ahoana ny amerenana hanoratra ny lasy fa ngamo azovana ny lasy zay le problématique de zao hoe rehefa défini tsara le hoe ity lay problème ity lay choc émotionnel ny tranga ity ilay règle de vie zay napetraky ny razambeko na ny ray aman-dreniko na zaho koa raha mety miatra an'izy nataoko fitsipim-piainana manomboka eo dia izay no ahafahantsika midécoder manao décodage ny passé fa tsy avela fotsiny hoe ny lasa momba ny lasa de avela hoany misy spécialiste anankiray zay ny teny hoe miainga avy amina fikaroana nataony izy ty hoe hitanareo rehefa manao break rehefa manao pause repos congé resaka psychologie le izy hoe tsika zao mieritreritra ho izy fa rehefa manao vacances na manao congé na manao pause hoe manao pause kely no fa tena mafy be le asa na mafy be le rotorotom-piainana de mba hanao congé oui dia mieritreretintsika de resaka vatana hoe vizaka le vatana de mila miala sasatra marina zay fa misy zavatra anankiray izy adinitsika de zao hoe ny ahatonga ny vatanao ho tena manao repos marina be de be ozy izy ny olona manao vacances be de be ozy izy ny olona manao congé fa tsy miala sasatra izy tsy afabizana izy tsy hoe be de be ny activité nataony tsy any hoe ka normal anika nanao baolina foana nandritra ny vacances na hoe zay de nanao randonnée ny tendrombohitra foana tsy any fa le vizana eto de satria zao tsy misy rupture ozy izy lay pandenika eo am'lay activité fanaony andavanandro sy lay manomboka eo amin'ny fotoana anaovany congé iny zany hoe mila manao zavatra hafa tanteraky izy zay mahatonga an'le hoe iny zany ilain'ny saitsika misy le rupture am'lay régularité le zavatra fanao mahazatra satria efa conditionné lay cerveau conditionné lay sainy conditionné le vatana de ohatran'isy automatisme fotsiny ohatran'ny robot tsika mifo maraina de brosy nify de manasa tobile de zay conditionné tsika donc mila kasena zay fréquence zay dia iny lay hoe rupture de iny manao zavatra hafa tanteraky ianareo izy fa mety mamizaka noho ilay asanao azy fa ho hitanao izy fa efficace ny fialan-tsasatra mety miproduire énergie avolo eny no laninao tamin'ny anao miasa ozy izy kanefa tonga de heno le cerveau-nao hoe déconnecté tanteraky ianao zay fa tsy mitohy tsony le activité tary fa tsy vitany hoe tsy ao birao tsony fa mila déconnecté iny ozy izy tena ilaina ilay manapaka an'lay atao hoe régularité io le tenentsika hoe l'habitude est une seconde nature de izay toetsaina zay fanazavana zay no resiko hoe mila kopena zany izay ataotsika hoe zavatra mifampitohy amin'ny taranakaro zay de mila zavatra matanjaka izay tsy avy amitsika am'izay fa eo avy amin'Andriamanitra mila choc émotionnel mbola veriko ndray choc émotionnel nahatonga an'le traumatisme familial de le choc émotionnel nahatonga an'lay traumatisme de iny traumatisme iny nahatonga mauvais souvenir de le mauvais souvenir nahatonga ny razambenao na ianao namorona règle de vie dia iny no lasa atao hoe malédiction filazatsika azy donc ny antidote na ny fanefitra zay de tsy maintsy zavatra matanjaka mihoatra noho io no manindry azy mila rupture mila kasena iny le hoe chaîne de malédiction ozy tsika fa terme na croyance izy fa ty terme scientifique amresako eto sy terme théologique de zao kasena zay fréquence zay amin'ny eo am'izay le matotoko faharaiky ambe folo andeny fahavalo ambapolo makanesa ty amika anareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izano anome anareo fitsaranao zy jesosy inona ny tiany jesosy lazainao anatin'izany tiany jesosy lazain'izany de le problème an'le olona ao anatin'lay zavatra ny lalovany dia miculpabiliser azy daholo ny olona rehetra hoe toi tu es un raté inona anaovako sahazan'io faran'iny ianao de olona tsy aldeany ianao de olona nul ianao de say vous êtes un loser ianao de olona tsisy ilanazy fa ianao olona mamilava ianao de olona zao satria iny le malédiction zany de iny foa donc zany tsy manafaka an'le olona atao iny fa vao mainka mampiletiky azy
donc mila choc mafy mikase an'izay zavatra zay de inona le choc émotionnel mikase an'izay ny fitiavana l'amour oui il faut pas chercher midi à 14 heures rehefa mitobaka ny fitiavan'andriamanitra io le hoe manome fitsara le fitsara mihitsy tsy hoe mihinanao fa tsy manao inona fa misy zavatra matanjaka manindry ale culpabilité soloana pardon tonga de mifanao atsimo sy avaratra zany resaka zany tsy mifanome mihitsy fa raha ohatra ianao zany mbola lany andro hoe andao ezaka kely anao zao de ataotsika ezaka kely anao zao tsy mikase an'le fréquence zany fa mila zavatra matanjaka ary eto ny ligne théologique ny RGL de hoe mba hisian'le liberté an'le olona ao anatin'ilay geja familiale mahazo azy il a besoin de la justification il a besoin d'un pardon il a besoin de l'amour mais pas de la morale ni des conseils de développement personnel, des coachings, des machins, de ceci, de cela. Tout ça, ce sont des petits pansements de bobo qui ne servent à rien. Fa mila trehina les problèmes, de mila diluer vanam'izay le izy. Les souvenirs zany tsy voafafa fotsiny ohatr'izao, Andriamanitra pragmatique fantatr'Andriamanitra fa tsy voakosika io. Andriamanitra no efa namafa ny azy tany an-danitra. Voavelany elikao zanako. Fa fantany fa ny sahinao mamosavy anao. Fantatr'Andriamanitra zany. Donc, ho anao fa tsy ho an'Andriamanitra. Eo am'izay zany le atmosphère hoe atmosphère d'amour. Le pécheur, et là c'est le pasteur qui parle. Le pécheur a besoin beaucoup d'amour. L'amour de Dieu et l'amour des siens, de ses proches. Io ihany no mikase an'le choc satria mila michoqué izy hoe fa maninona aho no mbola tiana nefa izaho tisy. Choc ane zany e. Misy déclic matanjaka any anatin'ny lohany de hoe fa maninona mbola tiavina izay ne nahazo an Zakaiosy ry Zakaiosy tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio ny olona rehetra io hoe olona tsisy ilana azy patati patata zao collaborateur amin'ny romana sasa zao choc émotionnel misakafo any aminao rariva ozy fa maninona tsy any amin'ny fariseo no misakafo Jesosy fa maninona tsy any amin'ny mpanoradalàna fa maninona tsy any amin'ny mpisorona fa maninona any amin'ny lehilahy tsisy ilana azy io iny initiative Jesosy nandeha nisakafo tany amin'ny Zakaiosy iny le choc mikase an'ilay choc de culpabilité de iny tena tsy nandry ny sain'ny Zakaiosy mba ohatrany hitako eto mihitsy ny paozin'ny Zakaiosy teo am-pisakafoanana sady latsaka lalina ao anatiny hoe fa ahoana no namaiky hisakafo aty an-tranoko ty rangahy ty choc zany mampatsiaro anirany max exception choc de l'amour de nitsangana moramora ny lehilahy de nakany anefitra de nandeha naka le zavatra rehetra nangalarina de nomerany tsy nisy tao discours hoe Zakaiosy tsy mety anie zao ataony lahy zao Zakaiosy ajanony Zakaiosy de ahoana no atao le choc no ohatrany tanana ny batazy teo am-pitoerana de namiraka azy tany anefitra de nampibatazy ny zavatra nangalarina de nanomitra avy rehefa treny zay zavatra nalaina izay no c'est le réécrire le passé zany hoe manoratra tantara vaovao de iny tantara-pitiavana Jesosy manoratra tantara-pitiavana amin'ny Zakaiosy iny no dose matanjaka tonga dia safinonoka ao anatin'izany ilay passé matevina be ny Zakaiosy fa tsy hoe kikiso aloha io passénao io esory aloha io matanjaka lay histoire c'est le hoe il faut continuer l'histoire ne se termine pas manoratra tantara vaovao ary le tantara vaovao matevina de matevina hanika maivana ho azy ilay tantara mahamenatra nataony Zakaiosy manoloana
ilay fitiavan'i Jesosy naseho azy. Dia ity no teny nampiasainy no teny omeko anareo. Ity le teny omeko anareo hoe quand nous avons compris, rehefa fantatrao, quand nous avons compris ce qui nous est réellement arrivé, rehefa tena fantatrao ny zavatra nahazo anao, mamitana ny zavatra resaky, il faut continuer à écrire notre histoire. Tsy mijanona hoe mpanao tamantra hoe tsisy ilana atsony hoe loser hoe sao hoe deo tsy lasa lavitra tsy manova ninonino zany fa mety hivadika ny hoe andana mamono tena fa ilahy tsisy ilana ny latsony eto amin'ity tany ity. Or tapitapiky eo tonga de ozy Jesosy hoe malala io masoko ianao be voninahitra sady tiako. Tratran'le choc émotionnel am'izay fotoana zay de indray aho manoratra je continue mon histoire. Ary ny toyany de ity, ce n'est pas une nouvelle page. Io fantatsika pejy vaovao. Oui, slogan zany fa on sait très bien que c'est pas une nouvelle page entre guillemets, c'est une manière de parler zany. Fa c'est pas une nouvelle page comme beaucoup le pensent, mais continuer le récit avec un autre stylo. Zay niazy zany hoe tohizo ny tantara, soraty tantara vaovao ary soloy ny penina hanoratanao ny tantaranao. Ilay sora le ranomainty teo aloha nanoratana ny tantaranao ranomainty ny dadabe, ranomainty ny bebe, ranomainty ny dada, ranomainty ny mama, ranomainty ny zoky, fa androany de ny stylo anao no manoratra ny tantara de miavaka eo am'izay hoe ty le tantara tany amin'ny dadabe, ty le tantara tamy mama, ty le tantara tamy papa, ty le tantara tamy zoky, ity le tantara manomboka amiko atreto makany. Dia mipetraka ho azy le rupture am'izay fotoana zay. Miavaka tsara. Am'izay fotoana zay ianao de tsy olona gadra ny lasa tsony. Vous serez plus des prisonniers du passé. Za tsy miteny hoe prisonnier de votre passé, mais prisonnier du passé. Bo betsaka ny mpino gadra ny lasa. Za tsy miteny hoe gadra ny lasany, iny efa eo, fa gadra ny lasa isan'izany ilay mahazo amin'ny resaka hoe malédiction familiale, le double couche zany le problème. Farany de hijanonao raha mamaky ny rehefa mamerina ny mamitana zavatra voalazako rehetra teo zany de zao hoe ny zavatra ho ataotsika zany dia mila mamerina manoratra ny tantaratsika, manoratra ny tantaratsika hoe remanier notre mémoire. Tanao remanier zany tsy hoe fafana na soloina fa remaniement, ohatra reny manao remaniement na gouvernement reny. Remanier notre mémoire car l'histoire n'est pas terminée. Zay aloha zany. Zany hoe ny souvenir zay mipetraka ao amitsika ratsy tokoa fa jereo tsara le hoe inona le terme remanier ny mémoire. On ne réécrit pas le passé, mais on fait un remaniement de la mémoire. Exemple, mazava teo amin'ny hazo fijaliana, ilay jiolahy teo akavanan'i Jesosy. Ny tantara sy ny dossier matevina nyty lehilahy jiolahy ity de matevina. Mpangalatra jiolahy tsisy ilanazy, normal izy mifantsika amin'ny hazo fijaliana. Fa sahy ity jiolahy ity ny teny hoe mba tsarovy aho. Oh là là, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Quel culot! Mialatsiny am'le teny.
fahasahinana zany hoe ity ny tantarako, hoe ity ny lasako, hoe taranaky ninona mariny zany fa nandray stylo vaovao izy de nanoratra izy de samy teny am' Jesosy hoe mba tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakana ianao. Zany atao hoe finoana tsy mise basé amin'ny passéany na mise basé am'izay dossier matevina fa mise basé am'le hoe je continue à écrire une nouvelle histoire avec mon Seigneur. Zay zany le izy. Donc zany ny baiboly ny tantara misoratra masina ray manontolo de mampiseho an'izany hoe ny baiboly oety moa ny olona teny hoe tantara angano arirariva tena tsy azon'le olona ny atao hoe baiboly. Ny soratra masina tompoko dia tsy récit historique. Eo no madiso anareo. Tsy récit historique, qu'est-ce qui s'est passé? Ina miseho? De nisy tokoa ve zany? De taizan'olo seho? De nisy ve zany famokisana ny olona tsy dimy arivo lazany? De nisy ve zany Lazarosy nitsangana tamaty zany? C'est pas un récit historique. La Bible n'est pas figée. Raha ohatra ka récit historique ny baiboly de efa tsy tokony vakiana tsony am'izao fa maninona ny baiboly mbola miteny amiko sy miteny aminao? Je vous pose la question. Pourquoi la Bible me parle toujours en 2025? Fa maninona ny soratra masina mbola miteny amiko am'izao fotoana zao nefa ny tantaranao tantara inona moa nidirako amin'ny tantaran'le vehivavy Samaritana? Inona ky nidirako izy le fitenin'ny zatovo zay? Inona moa nidirako am'izany tantaran'i Jesosy sy Lazarosy zany? Lazarosy ny teo maimbo any am-pasana any, inona nidirako? Inona moa nidirako am'izany Jesosy sy Petere zany? Nel nandazy intelo, inona moa nidirako am'izany tantaran'i Jodasy izay namadika an'i Jesosy zany? Inona nidirako? Satria raha tantara récit historique de efa tokony efa elo de narina fa maninona mbola miteny amiko io eo indrindra. Tsy récit historique figé, bloqué, fa mémoire. La Bible, c'est une mémoire vivante, mietsika, mouvement fluide, tsy figé fa plastique. Mietsika. Satria nahoana? J'écris mon histoire avec ce Dieu de la Bible en même temps. Ity ny tantarany Abrahama, ity ny tantarany Jakoba, ity ny tantarany Josefa, de soratako miaraka eo koa ity koa ny tantarako miaraka amin'ny Jesosy toy an'izany rehetra zany. Zay ny mahatonga ny hoe ny récit dia thérapie manampy ny olona mba ahafahany mise situé eo anaty ain'Andriamanitra. Izay ny zava-miafy ny baiboly. Rehefa tsy azo zay de normal hoe c'est du n'importe quoi, il y a de la contradiction, tsy tena historique io, patati patata, parce que tsy azonareo fa c'est pas un récit historique, c'est un travail de mémoire. La Bible est un travail de mémoire. Et qui dit mémoire, si magasin de stockage hampidirana zavatra fotsiny de feno de idinao fa ny mémoire tompoko lasy tompoko vavy dia c'est un véhicule d'émotion. Ilay émotion, ilay zavatra ny fandovana teo amin'ny nitranga teo no miampita ty amiko. Hoe toy izany ny fitiavan'i Jesosy an'ilay vehivavy janga, toy izany ny fitiavan'i Jesosy an'i Abrahama, Jehovah an'i Abrahama, toy izany ny fitiavany an'io firenena Israely mafy atoko io. Aika izaho koa mba tiany. Zay le travail de mémoire. Fa tsy bloqué tao amina fait historique izay mety icréer culpabilité na sy ny sisa sy ny sisa. Zay zava-miafy ny soratra masina. Ary matoa ny tradition jiosy mametraka ny importance ny atao hoe tradition orale, fampitanam-bava, tsy hoe kory zalahy ka manoratra. Fa tena tsy hoe teknika fampitana lesona fotsiny ny tradition orale. Le hoe ampianarino zanakao zany, ary ny zanakao ampianatra zany ny taranany koa, tanao hoe fandovana, jereo tsara le izy hoe ampianarino zanakao zany, na mandeha na mandry. Ary ny zanakao koa ampianatra zany amin'ny zanany. Izay système de transmission intergénérationnelle. Izay transmission intergénérationnelle zay de me transmettre émotion.
fa tsy mitransmettre histoire, mitransmettre émotion, mitransmettre interaction hoe misy entre an'ilay olona sy Andriamanitra ilay tantara fa tsy mitransmettre tantara. Ary zay no mahaveriny olona hoe tantara io tena misy asy tena misy ahoana io de ahoana zany raha tsy misy indrindra pasteur filoko zany tsy milafaka amin'ny tany ho zany hoe tu es perdu mon fils. C'est pas une transmission d'une histoire, c'est une transmission d'émotion, d'une relation. Amin'ny alalana tantara iny no lasa règle de vie rehefa avy eo, iny émotion iny interaction entre n'io tantara io lasa miadopte règle de vie aty amiko za dia iny avy eo la hoe ay didim-pitiavana tokony itiany ranako zany, ay tokony hamelany heliko ny hafa zany, ay lasa les règles de vie zany no lasa azoko avy amin'ilay interaction historique fa za tsy bloqué tao anatin'ilay histoire. Sinon l'histoire ne sert à rien, l'histoire devient juste un monument hoe nisy an'izao maty tam'izao de teraka tany am'izao de nalevina tyrena any de ataoko inona moa zany, ataoko inona nalevina taizy Abraham mitondra inona amiko moa zany, ataoko inona moa zany nisy zany sambo fiara zany de nisy ranon'orana be de inona lako an'izany tsy mampiditra volana ny compte bancaire-ko zany fa plus za mamaky an'ilay tantara plus za mitsakitsako aolizy dia mandeha am'izay l'interaction, mandeha l'interaction, mandeha le émotion ao anatin'izy iny am'izay ny créer règle de vie ato amiko de iny lay atao hoe tenin'Andriamanitra mamelonahy. Zay no amarana koa an'ity fandarana ity hoe aza manaiky ho fatoran'ny lasa isika fa raha misy ny règle de vie napetraky ny razam-betsika zay lasa namatotra atsika mianakavy azo kasena tsara zany amina règle de vie vaovao vokatry ny émotion vaovao zay iainanao miaraka amin'Andriamanitra dia manoratra tantara vaovao ianao de io tantara vaovao io toy an'ilay tantaranao teo aloha de hitanao am'izay ny fahasamihafany de maninona libre ianao tapaka le chaîne zay ny foroniny sainao hoe malédiction fa tsy misy zany dia olon'afaka ianao raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika saotra ray eo noho ny amin'ity fampianarana androany ity ianao no hametraka ao am-pon'ny olona izany ifonana be deaibe ao anatrehanao ny tsy fahaizana mandahateny, ifonana be deaibe ianao ny vava ny badabada sy votsavava fa haiko fa ianao no miasa ao ambadiky zany rehetrarehetra zany fa ny herinao de tanterahanao anatin'ny fahalemenay ny anaranao Jesosy ilay tianay mandrava izay famosaviny sainay anay rehetrarehetra amin'ny fitiavanao zay mahery noho ny fahafatesana ho ianao. Saotra tompo. Amen. Zay sy zay indray ary de miaina romatezao zany betsileo zay le manao fotoana anareo amin'ny manaraka indray samy tain'Andriamanitra aby. Veloma tompoko.